Shame on you who profess to be a Christian and rely on such things for joy. Afatra nytoriany mpaminany William Marion Branham mitondra ny lohateny démonolojia tapany fahatelo, ireo fanahy mamitaka, ny fa 4 Jolay 527 tao Jeffersonville, Indiana, USA. Manahoana ry sakaizy, faly ara eto zao maran'izao amin'ny fahalalana fa ny fahitananareo rehetra eto amin'ny finoana fa miaraka amintsika ny tompo androany, ka nanome antsika malomaloka kely mba tsy hampafana loatra ny ato amin'ny tabernakla mandritra ny fivoriana maraina. Ary eto isika inoko fa misy ankizy veto efa nalefa any amin'ny fianarany ve ny ankizy ry Lalana Velona. Nahita ankizy madinika vitsy na ny tantena raha nalefa any amin'ny toeran-kafa ny mpianatra ao amin'ny efitrano fianarana sekolalady. Ankehitriny vavao aho, misy fanapa-kevitra lehibe izay tokony ho noraisiko omaly hariva nefa tsy maintsy ataoko androany zany, ka aoka hivavaka ny fiangonana. Manana fivoriana aho. Ny ataoko manaraka dia ilay eo amin'ny rindriby mampisaraka ao Alemana, koa somary manahirana kely fa mivavao aho. Ary koa zany azontsika atomboka avy hatrany ny ao amin'ny kianja lehibe ny cricket any Alemana izay naoriny Hitler talohan'ny nisy niady. Toerana lehibe mahafinaritra, azo asiana olona 7 alina ary azontsika ampiasaina mandritra ny 10 alina misesy zany. Koa dia antenaintsika ny anomboka any avy hatrany, avy eo akany Alsace-Lorraine, France, avy eo akany Berlin, dia verina ny tiako ambarany Berlin no eo anelan'elan'io ary any Frantsa. Avy eo dia iverina zahay raha sitrapon'ny tompo fa ilay fivoriana ao Chicago dia manomboka ataoko fa ny 5, 9, 7, 7 ary 9 eo no anjarako ao Chicago amin'ilay fivoriam-be ao amin'ny fiangonana suédois. Avy eo izy ireo Ramsey Bozé, sasany aminareo izay manodidina Chicago, manana fivoriam-be izy ireo izay efa atao tsy ela, anomboka ny voalohany Aogositra na ny voalohany Septambra zay no izy ao Suède. Ary faly tokoa aho amin'ny fahalalana fa nandatsabato ny atongavako eo izy ireo, ary zany dia izy rehetra ka 100 isan-jato ary faly any amin'izany. Nefa dia tsy maintsy makany ary aho na maketo mivavah mba hitarian'ny tompo aho eo amin'izay tena toerana isy fa na maromaro vonjena sy izay ahavitana ny tsara indrindra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Eny, anao fivoriam-be izy ireo any ary izy ireo ny any Suède, lasa izy ireo fa isy 5,3 alina ny olona ho eo amin'ny fivoriam-be amin'ny voalohany, ary maro amin'ireo ny tsy voavonjy. Avy eo tany Alemana, eny misy kianja mazaka olona 7 alina mazava ho azy, fa tany Suisse zahay vao niverina avy any ary nanana fivoriana mahafinaritra tany, ary mety maro aminareo no tsy mbola nandreny amin'io. Tanay tamin-kery ny tompo ka nisy fivaham-po 10 alina tamin'ireo takariva 5 tao Zurich, Suisse. Koa dia rahalahy Jack Schuller, maro aminareo no mahalala azy, methodiste izy, zanaky Bob Schuller Zokul, ao Belfast izy ireo ankehitriny, ary milasa izy ireo fa mivadika ambony ambany mihitsy ny toerana misy azy ireo noho ny filazantsara, ary mbola mihoatra lavitra noho izay nisy teo amin'ny fivoriany Billy Graham azy. Zatovy tena mahafinaritra Jacques, feno zoto-po sy fitiavana, ary izy dia tena tsopo eo amin'izany, ka inoko fa mpanompon'Andriamanitra lehibe izy. Ary mivavah ho an'ny rahalahy Schuller sy misy an'ny Jack Schuller ary Jack MacArthur ihany koa miaraka aminy. Rahalahy Jack MacArthur dia mpitory teny lehibe ihany koa, ary teo nisy mpiangona maro nilaza fa io ny fifohazam-panahy lehibe indrindra tamin'izay efa nisy tao Irlande. Koa isika dia mivavah isan'andro ho an'ireo lehilahy reo, samy tovolahy izy roa reo, ataoko fa manodidina 7 na tsy ampy, ary manana fianakaviana sy sisy, sady mpampianatra filazantsara miorina tsara, ary tsitsika izy ireo. Ary ankehitriny miangavy anareo mba tsy hanadino ahy, mba amelan'Andriamanitra ahy andray fanapa-kevitra tsara amin'izao fotoana izao. Misy fotoana tsy alalana hoe aiza no ale, efa mba teo amin'izany toerana zany ve nareo? Inoko fa teo amin'ny toeran'io Paul indray mandeha sa tsy zany eo amin'ny fiaonandalana. Ary rehefa nakeo izy, eny nisy anjely hitany tao amin'ny fahitana izay niteny taminy mba ho any Makedonia, koa mbola manana ny anjely ny tompo sa tsy zany izy?
koa raha afaka nendry tena fotsiny atao-poko any amin'io tahaka ny Paoly teo fa ankehitriny raha riva tsarovy ireo fivorina hitoriana filazantsara eto amin'ny tabernakle tongafy sika rehetra ianareo manodidina Louisville mitory ao amin'ny fiangonana varavarana misokatra ao anio ariva mandritry ny ora vitsy amin'ny fito sasany hatramin'ny sivy sasany any amin'ny rahalahy Coble saika ho tonga eto indroa nefa dia karazana lehilahy mahafinaritra izy io ka niantso ary rahalahy sy lehilahy tena tsara fo tokoa rahalahy Coble ianao azo antoka fa malala azy ianao tena rahalahy tsara izy ka tena sarotra ho atsotro zao ny andahany fanasany fa mivavaha ambony zavatra rehetra mivavaha ary mivavaha mba hanomezan'Andriamanitra antsika ny tena fanapa-kevitra tokony ho raisiny ankehitriny mialohan'ny anomboantsika ny afatry ny filazantsara nio maraina dia anolotra an'ireo ankizy madinika sika ary manana zazakely atolotra amin'ny tompo ihany koa eto eny matetika any amin'ny fiangonana maro mare tsara ve ny any amin'ny faranoriana raha renareo mazava tsara ve no reto rivotra mitsoky reto za de tsy reko akory ny tenako nefa de tsy mampaninina sao maty ara tsy misy an'io koa izy ireo ankizy madinika ndraindray amahafazandrano izy ireo ao am-piangonana raha mbola zazakely ary mazava ho azy fa fanao avy amin'ny fiangonana katolika io hoe atao kristianina ny ankizy madinika na atao batisa araka ny filazany azy nefa mbola zaza madinika nampiasa an'izany ny fiangonana metodista teo amin'ny tamin'ny batisanjaza voateraka ary maro ataoko fa misy maro hafa ataoko fa izay no manavaka nazeriana sy metodista toy ny fahiny dia ny batisanjaza koa dia vondrona kely maro no nivoaka sy ny sisa nefa nahoana zany tsy ataoko fa tsy zay loatra ny olana satria na dia eo azy zany rehetra zany ataoko fa ny kalvariny nampiariary an'io tamintsika rehetra teo satria maty teo Jesosy mba amonjy ny ankizy madinika ary amonjy azy toy izao ary ny ankizy madinika na karazany tohinina ny ray aman-dreniny na mpanota tohinina dia tsy manova zavatra zany satria ny rahan'i Jesosy Kristy no manadio azy hitanareo fa io no zanak'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany zao toy izao tsy afaka hibebaka io zazamena io tsy hainy ny fomba hibebahany tsy misy antony mahito azy tsy misy antony raha eo amin'ny tenany tsy hainy ambara aminareo ny antony mahito azy nefa nandefa azy eto Andriamanitra ary ny rahan'i Jesosy Kristy no manadio azy amin'ilay fotoana mihitsy hiaviny eto amin'izao tontolo izao ary zany dia mandrapatonga ny taona atongavany saina ka afatara ny tsara sy ny ratsy eo avy eo ny ataony tsy maintsy mibebaka izy io amin'izay fantany fa ratsy nataony mariny zany koa famafazan-drano nataon'ny sasany amin'izy ireo ary heveriny fa tsoany an-danitra izy ireo ary misy fampianarana milaza fa raha nateraky ny ray aman-dreny manana fany masina ilay zazakely eny dia ho any an-danitra ilay zazakely fa ratsy izay dia tapitra hatreny aminy ka ho foana tsotro izao ilay zazakely tena fahadisoana tanteraka zany manova inona moa no hoe ray aman-dreny manana fany masina avy amin'ny filana ranofony rehetra ary izay fomba izay ihany koa naterahan'ilay zazakely koa nateraka tao amin'ny otany rehetra torotorona atao amin'ny eloka tonga teto an-tany efa mpandainga izay no ilazan'ny soratra masina azy koa dia avy eo ny rahan'i Jesosy Kristy no manadio sy manao fanavotana ho an'io ankizy io raha maty izy dia tena mandeha avy hatrany eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra na dia avy amin'ny ray aman-dreny mpanoty indrindra eto an-tany azo naterahany mandrapatonga eo amin'ny taona tongavany saina izay alalany ny tsara sy ny ratsy fa izay ataony manomboka eo tsy maintsy avela heloka izy ny amin'izany tsy maintsy angatahana aminy fibebahany manokana manomboka eo fa raha mbola zazakely eny ny fomba nyzantsika nanatanterana an'io eto amin'ny tabernakle eto ihany ny toerana tokana eto an-tany izay hitoriko fampianarana dia ny eto amin'ny tabernakle satria fiangonantsika izy ity fa mitory fampianarana sika eto mba hiazona ny olona araka nitsiny ireo lehilahy hafa any amin'ny fiangonany mitory an'izay inona izy ireo aralahako izy ireo nefa mety tsy mimbokevitra kely zay nefa mitoetra pirahalahy tonony teo ihany ary kanefa ny eto amin'ny tabernakle dia torinay izay heverinay fa fampianarana soratra masina ary eo amin'izany hitanay eo ny fanoloran-jaza izay antsoina hoe fanolorana ny fotoana tokana ao amin'ny baiboly izay ahafahantsika mahita fa nisy tao amin'ny testamenta vaovao toerana nidiran'ny ankizy madinika na izay mety ho nataon'i Kristy teo amin'ny fotoana manokana io dia nandraisany azy ireo teny an-tanany sy ny nametrahany tanany teo aminy ary nitahiny azy ireo nataony hoe avelao ny zaza anatona aza rarana izy fa ntoazy ny fanjakan'Andriamanitra ankehitriny navela eo amintsika raha ny fahalalantsika ny anoy ny asa izay natongavany mba ho tanterahany tamin'ny nafatesany teo Kalvaria niaraka tamintsika izy dia nandeha izy avy tamin'Andriamanitra ho eto amin'izao tontolo izao niverina avy amin'Andriamanitra na avy amin'izao tontolo izao amin'Andriamanitra ary tonga indray amin'ny endriky ny fany masina ary momba antsika izy ato anatintsika hatramin'ny fahataperana izao tontolo izao manatotosa ao amin'ny fiangonany ny asa mitovy tamin'izay nataony fony izy teto an-tany
ary avy amin'izany mitondra ny zanantsika avysika eo amin'ireo mpitoroteny ary mivavaka ho azy ireo izy mametraka ny tanany eo amin'izy ireo ka manolotra azy ireo amin'Andriamanitra. Misy fotoana kely manokana fotsiny eto mba ilazana hoe mankasitraka an'izay nataon'ny tompo tamintsika sika ny amin'ireo ankizy madinika. Eny raha namafazandrano ny zanakareo kely na izay fomba nanaovan'ny fiangonanareo anio dia mieritrereta tsy misy anoerana izany akory, tsara avokoa zany. Nefa raha ny soratra masina toerana iray ihany no hitanay dia ilay nitahiany Jesosy mihitsy azy ireo. Izay no vakiako raha sitrapon'ny tompo ato amin'ny teny etona hitantsika ao amin'ny Masidalio ka ataoko fa ny toko 10 ary manomboka amin'ny 9:11 ary nisy nitondra zazakely hoe ho aminy mba ametrahany tanany fa ny mpianany ny teny mafy an'izay nitondra azy ireo. Nefa tesy Jesosy raha nahitsy zany ka hozy taminy avelao ny zaza madinika anatonay ary aza rarana fa nitoazy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa nazovony tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza madinika dia tsy ho tafiditra amin'ny akory. Ary nandray azy teny atsandriny izy dia nametra tanana taminy ka nitsodrano azy. Tsy mahafinaritra va zany? Hoy izy avelao ny zaza madinika anatonay aza rarana izy ireo fa nitoazy izay mitovy amin'io zaza madinika io ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandray azy teny atsandriny izy ka nitsodrano azy. Fa toy inona nitiavantsika amin'ity marain'ity raha azontsika atao ka Jesosy mihitsy nipetraka teto amin'ny lampiazo niteny hoe tompo tianao ve nitsodrano ny zanako? Toy inona no aniriny mason'olombelona sy ny fotsika hitsy zany. Nefa dia eto izy na izany na tsy zany satria nomeny atsika ny iraka mba hanao an'io dia arak'izay fa nataotsika koa ekeny zany fa izay mandray izay nirahany dia mandray azy izay naniraka azy. Hitanareo koa eto izy zao maray zao ary raha sitraky ranabavitra ary ty niakatra eo am-piano ka ilalao an'ilay iratsika fahiny izay firatsika efa ely zay lay hoe eto ao izy ireo, eto eo am' Jesosy ireo zaza madinika. Ataoko fa ato amin'ny firana ato zany tsy azoko antoka. Eto eo amin'ny Jesosy ireo zaza madinika. Ary raha manana zazakely ianareo, zazakely mbola tsy natolotra ka tianareo ny hanolotra azy zao maray zao, eny afaly anay ny hanao an'izany. Moa ve misy mpitoroteny eto amin'ity trano ity, ireo mpitoroteny izay mankasitraka ny akarany eto mba hiaraka aminay eto mandritra ny aloranay an'ireto ankizy reto ho an'ny tompo. Fa afaly anay ny manana anareo raha eo-mpandrosoany anareo. Eny ary ato amin'ny fihinanana ve zany hitanao ao ve zany raha lany vilona tsy ao zany. Eny ary firy mahalala'io eto ao izy ireo. Eny ary andesika hiran'izany ankehitriny hiarantsika rehetra raha hipitondrana ny zanany reny. Eny ary ento ao izy ireo, ento ao izy ireo, ento ao izy ireo ho lavitry ny sahany ota. Ento ao izy ireo, ento ao izy ireo, ento eo am' Jesosy zay mirenireny. Ento ao izy ireo, ento ao izy ireo, ento ao izy ireo ho lavitry ny sahany ota. Ento ao izy ireo, ento ao izy ireo, ento eo am' Jesosy ny zaza madinika. Afaka anondrika alohantsika fotoana fohy va isika. Raha nay any an-danitro joro manodidina ny alitara amin'ity marain'ity ireo ray aman-dreny miazona ireo taranany kely eny an-tsandriny izay nomenao azy ireo tamin'ny fahasoavana. Feno fankasitrahana izy ireo ny amin'izany tompo. Ary entiny eto amin'ny alitara izy ireo amin'ity marain'ity ato amin'ny tranon'Andriamanitra mba hanolorana azy ireo hanomezany ny fiainan'izy ireo ho anao dia ianao izay ny nanome. Ary angatanay Andriamanitra ny amelomanao sy ny hitahinao ny tsiraray amin'izy ireo. Tario izy ireo ary engany ireo anjelin'Andriamanitra mpiambina anara-maso ny tsiraray amin'izy ireo. Omeo fahavelomana maharitra ao amin'ny asambarana sy afaliana izy ireo. Engany ka ho tezaina mba ho lehilahy sy vehivavy ho an'ny ampitso izy ireo raha toa ka misy ny ampitso. Andriamanitra angatanay ny anangananao mpitoroteny sy mpaminany ary mpampianatra avy amin'izao andiana zazakely manodidina ny alitara amin'ity marain'ity zao. Ary efa antitra zay ka tsy afaka hirositsona.
tsy maintsy sy olona ibatabatanay May we be able to stand engane ka ho vitanay ny oeo sy andreny filazantsara ho toriny reto manatrika eto androany reto ekeo zany tompo ary ndray andro be voninahitra any rehefa tapitra zao rehetra zao ka tapitra ny fiainanay reto ray aman-dreny manodidina ny altary reto engane ka ho tahaka ny Jakoba fahiny zahay rehefa nitandro zanany rehetra izy ka nanambara tamin'izy ireo ny hafarany amin'ny andro farany dia ny andrandra izy ka nanao hoe fantatrareo fa angonina any amin'ny razako aho some glorious day. ary ndray andro be voninahitra any izy io sy ireo tanànany rehetra dia hiaraka voangona ao ilay tanàna tsara kokoa No wonder Balaam tsy magaga raha ho balama hoe aoka ny hafarako tahaka ny azy God, I pray. Andriamanitra mangataka ao ny anekena ao an'ireo fitahindreo an'ireo ray aman-dreny ary ankehitriny raha andeha metra-tanana eo amin'izy ireo zahay What a wonder. mahafinaritra indrindra ary fomba mihedry toinina no nanaovanao an'izao tompo Man of this earth. hoe lehilahy tahaka anay eto an-tany no anana tombotsy manokana ny tany reto zaza madinika reto amin'ny anaranao sady amin'ny fahalalana an'izao hoe zay angatanay dia efa nomena anay raha andeha hitazy ireo zahay engane Jesosy ilay olona tena tsy hita maso zay mahefa amin'ny toerana rehetra tena anakaiky ka hita ny zaza tsirairay raha mametraka ny tananay eo amin'izy ireo zahay ka manolotra azy ireo azy raha angatanay amin'ny anarany zany amen. Rahalahy Glenn Funk zanany anankitelo no atolotra ho an'ny tompo teo amin'ilay fanantonan-damba tany amin'ny avaratry ny firenena no nampanantenanao ay an'izao zazy zao raha eo engane ka ho eo amin'ny fitahinao ry Josepha zanako lahy omeko an'Andriamanitra ianao ary engane ho fitahina ny fiainanao ho mpaminany ane ianao ry Josepha hitoetra eo aminao ane ny fahasoavan'Andriamanitra engane ilay Andriamanitra ny rainao ny tompo Jesosy Kristy hitanao marak'izay ka tonga ny fiainanao ho fitahina ho an'ny hafa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hitahiko azy amen. Love little children. Tianareo ve ny zaza madinika Something about misy zavatra eo amin'ireo zaza kely zay mahatonga ny reny tsirairay ho tia ny andraisany zanany fitahina that's the way our heavenly ankehitriny Father toy is izany koa ny raha itsika any an-danitra amintsika efa lehibe amin'izao marain'izao each of us tia no to be voatany blessed. tsirairay He amintsika presents us before misy us. zavatra asehony antsika Just hands it out atolony to us antsika to fotsiny io say, ka ataony hoe "Here, I want you indro to be blessed, tiako my ho son." voatay ianareo zanako Isn't he wonderful? tsy mahafinaritra va izy So we can appreciate koa our afaka Heavenly akasitraka ny Father ray any like an-danitra that. toy izany sika Now, in eny the blessings of eo little amin'ny faith, fitahinan'ireo zazakely you know, ainareo I was moa just reading here the vao namaky scripture teto the andray other andro day, iny tao amin'ny somewhere soratra over masina here nisy in the toerana Old tao Testament, amin'ny testameta taloha io that, hoe a great thing nisy that zavatra I lehibe certainly zay appreciate. azo antoka fa nahafaly aho ny namaky an'io indro ity mihitsy ilay izy ary hoy Natanaela tamin'ny Davida ataovy zay rehetra ao am-ponao fa Andriamanitra ny momba anao hitanareo Do what's in your heart. ataovy zay rehetra ao am-ponao And many times ary matetika no I found nahitako an'izao ry kristianina sakaiza that I have spoken hoe things not nisy zavatra knowing what I nyteneniko would nefa tsy say, fantatra akory zay lazaiko and find out that ary sometimes hitako taorin'izany fa tanteraka zany you na inona lazainao it was said one time, eny Jesus voalazy indray came mandeha down off the nidina mountain, fitaina tendrombory Jesosy ka nahita hazo anankiray zay tsy nisy na inona na inona teo aminy ravina fotsiny teo ka tsy nisy voa teo ary izy aza misy mihinana voa avy aminao intsony marak'izay ary ny ampitsiny iny rehefa nandalo teo hitandreo apôstôly fa mainy reo ravina hoy izy indro fa nalazo faingana lay azo Jesus said, hoy Jesosy manana finoana an'Andriamanitra fa na inona irinareo rehefa mivavaka dia minofy efa nandray zany ianareo dia ho tonga aminareo zany ary na inona zavatra tonononareo dia ho azonareo zay efa nitonononareo eritrereto zany ary angamba androany lay faniamasin'Andriamanitra lehibe zay eto amin'ny altara hoy ianareo eny tsy aingo isan-karazany no ilainy zany tsy hoe toerana voakarakara be toina no ilainy nakavato Jakoba indray mandeha ary nametraka ny lohany teo amin'io nefa mbola eken'izy ireo ihany zany amin'izao andro zao ho toy ny fiandrianany Scone fa reo olona malaza eto an-tany dia mbola mitondra an'io vato io hatrany ety zero ho fanokanana an'ireo mpanjaka eo amin'ny tapon'io vato io nefa vato efa tota toy ny fahiteny amin'sa Betela dia toerana feno vato mifanongo nefa lasa tranon'Andriamanitra zany ho toerana fonenana ho Jakoba tsy afo ty fa tranon'Andriamanitra
nefa toerana feno vato mifanongo fotsiny. It doesn't take the Tsy great toerana elaborate. voakarakara be akory no It ilaina, takes the simplicity fa ny fahatsorana sy ny and finoana faith to mba believe. ino no ilaina, zay ny zavatra ilaina, zay no mahavita azy. Now, Eny, knowing that time amin'ny fahalalana soon gets fa away, mandeha we're aingana ny trying fotoana not to dia hold you very tsy long, ezaka knowing zahay ny azonanareo ela loatra amin'ny fahalalana fa mafana ny andro ary feno hiboka ny fiangonana. Koa iresaka aminareo fotoana fomonja aho amin'ity marainty ny amin'ny loha efitra kely eto zay mety antanaiko fa ho fitahina ho anareo. And now, Areto, before za leaving home, talohan'ny nialako tany an-trano dia nisy zavatra telo na efatra nisoratako ho iandry aho mba ahitako an'izay tiany tompo toriko. Rehefa ho tonga eo aho nanoratra zavatra kely anankenina teo aho loha efitra kely dia nisoratako ny anankiray ary nataoko tato am-posiko toy izao hoy anakapo fa angamba rehefa ho tonga eo am'pilipitra dia hanambara amiko izy nitoriana. Nefa toy ny ato eo ihany no misy ankehitriny. Koa na izany na tsy zany hamaky soratra masina eto ny tompany hanampy antsika alalan'io dia ny toko fa 400 amin'ny Masidalioka ary andeha tomboka eo amin'ny andininy fa 1:30 amin'ny Lioka toko fa 400. Ary iza moa no mpanjaka raha andeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha mba aka-hevitra tsara na mahay mandresy lahy mitondra lohalina amin'ny ray alina izy na tsy, fa raha tsy zany raha mbola lavitra ny mpanjaka anankiray dia ampitondra teny izy ka angataka fihavanana. Ary toy izany koa ianareo rehetra zay tiako ianareo raha iainy tsara. Eny, voalohany hoy izy za fanoharana zany, hoy izy eny indro misy mpanjaka anankiray za manana miaramila 2 alina fa ty mpanjaka ty dia anafika azy nefa ray alina fotsiny no miaramila ananany. Ko dia zao aloha mipetraka izy ary manontany tena hoe vonona ve izy hoe vitany ve ny anao an'io sa tsy. Eny ary zay tsy mahafoy zay rehetra anananareo dia tsy azo ekena ho mpianatro. Tanareo eny ny tompany anampy ny fitahiny amin'ny teniny. Ankehitriny anondrika ny lohantsika fotoana fosika. Rainay eny an-danitro, ianao zay malala ny zavatra rehetra ka tsy mizany maizy ny olona. Inona moa ny olona no ahatsiarovanao azy? Nanao ny olona ianao ary toy ny voninkazo eny amin'ny sa fotsiny izy. Tsara endrika izy androany, tapaka izy rapitso, atsipany amin'ny fandorana ary mihamalazo. Fa mangataka aho Andriamanitro ny amindrano fo aminay anio ka amelanao ny tsiraray aminay anadiady ny fiainanay anio toy ny eo amin'ny trano fanitsinany misy anay eto. Ny anatra sy ny ahafantatra ny fomba tokony iainana ny maeto anay ary avelao zany mba hivoaka avy amin'ny teninao anio ry Andriamanitra mandrakizay eo. Maro ireo zanakao tafangony eto ary maro amin'izy ireo no efa zanakao hatramin'ny taona maro. Nefa dia miverina eto an-tranon'Andriamanitra zay na dia zany azy mba hianatra sy hahafantatra. Ary za mpanomponao dia te hahafantatra misimisy kokoa ny aminao ary mangataka aho nitondranao ny tsindrimandry ny filazantsara eo aminay rehetra eo am-panomponao ary aoka ny fanatrehanao sy ny tsindrimandrinao eo aminay manerana nyty hevitra ty ho tena lehibe tokoa an'io ka ihany eto zay miaraka amin'ny fanirianao am-ponay ny ho mpanomponao tsara kokoa ka ho nandraisanay tombony na teto anay. Ry Andriamanitra mpamindra fo ekeo re fitahinireo amin'ny anaran'i Jesosy ilay zanakao. Amen. Ankehitriny ainganeny tompo anampy ny fitahiny eo amin'ny teny izay novakitsika. Te haka lahateny azo amarainy izao hoe reo fanahy mamitaka sa ny tenin'Andriamanitra. Eny loha hevitra somary hafahafa ihany nefa noho isika ato amin'ny tabernakle. Fa ny alarobia hariva lasa teo, ny alahady maraina lasa teo niresaka ny amin'ny jobily kely ny filazantsara. Fa ny alarobia hariva lasa teo dia nitorony amin'ilay vehivavy nanana rotsy teo andohany na ilay nisy anankiray tamin'ny farantsakely very
dia nifafanany tranony ary niezaka izy nahita an'io mialohan'ny aviany vadiny. Ary hitantsika tamin'izany fa io vehivavy io dia toy ny vehivavy any amin'ny tany atsinanana no sady maneho ny fiangonana, ary ny peratra mariazy dia tsy teo amin'ny ratsan-tanana tamin'izany fa natao manodidina ny loha. Nisy faratsakely 7 tamin'izany teo, ary raha lasa jangy io vehivavy io dia nisorony izy ireo ny anankiray tamin'ilay faratsakely, ary zay no naneho fa jangy izy. Ary no zany very ny anankiray tamin'ny faratsakely nyty vehivavy ty, tsy noho ny najanga azy nefa tsy teo ny vadiny, koa dia niezaka faingana izy nahita an'io faratsakely io mba merina zany eo amin'ny rojony, satria rehefa ho tonga ny vadiny dia lala fatratra tamin'ny fijangajangana izy. Zay teraka faravan'ny tokantrano sy ny sisa, ary nampiariko fotoana fohy tamin'ny fiangonana zany. Zay very zavatra lehibe maro, fotoana evin'ny ray anefa zao, koa tsy maintsy ataontsika ny tadiavana azy ireo. Ankehitriny amin'ny fahalalana ny ato am-piangonana, ny eto amin'ny tabernakla antsika dia te tory aho ny am'ireo fanahy mamitaka zay tokony omena lohateny raha ny marina hoe démonolojia. Mandre matetika tokoa ny amin'ny démonia ianareo amin'izao andro zao, nefa tsy dia marefiry ny amin'ny fomba ialana amin'izany. Malala tsara sika rehetra fa misy ny démonia, nefa ny zavatra manaraka dia ny hoe ahoana ny ialana amin'io zavatra io. Areto efa nanana fotoana maro aho tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fanenako tamin'ireny zavatra nantsona hoe démonia reny, fa niaona tamin'izy ireny aho teo amin'ny lampiazo teo amin'ny fiainako andavanandro. Nefa te hijery ao amin'ny soratra masina manio maraina mba ahitana fotsiny avy amin'izany maizy andreo zavatra eo. Eny nampiatra an'izany teo amin'ny fivoriana fanasitranana sika, teo amin'ny lafiny fanasitranana trany, mamiadana fivotosana katarakta, raboka, tsy zavatra natioraly akory ireo zavatra rehetra eo, fa ambony natioraly no sady démonia. Ny soratra masina dia tena manamarina an'izany, nefa démonia ao amin'ny vatany io zay mivonto toy ny homamiadana ka misy aina ao aminy, fa démonia ilay aina ao amin'io. Ny fitombony katarakta, ny fianaky ny raboka ary ny aretina hafa, démonia zany eo amin'ny endriny ara-batana io. Ankehitriny zao maraina izao sika dia resaka ny amin'ny démonia amin'ny endriny ara-panahy ao amin'ny aina. Izy ireo dia ao amin'ny aina toy ny ao amin'ny vatana azy ihany, fa tsy maintsy ekentsika hoe hitatsika ao amin'ny vatan'ny olona izy ireo, toy ny homamiadana sy ireo karazana aretina maro ao amin'ny vatan'olombelona. Voatsihelo voambara mihitsy aza fa ny homamiadana dia aretina ao amin'ny faritra fahaefatra, hoe ao amin'ny faritra hafa io, zany tokoa démonolojia ny eo. Ny aretina rehetra dia aretina ao amin'ny faritra fahaefatra hatramin'ny voalohany. Ankehitriny nefa dia misy ny homamiadana ao amin'ny vatana na ny homamiadana ao amin'ny aina, afaka hiditra ao amin'ireo toerana roa reo ny démonia. Eny, misy fotoana matetika ary betsaka ny olona manana fisainana tsara zay sady olona tsara zay miezaka matetika ny iakina eo amin'ny teolojia kely nananan'izy ireo, na zay zavatra nampianarina azy ireo hatramin'ny fahazazany, nefa mbola hitany ihany fa ao anatin'ny tena ny lalina ao amin'ny aina izy ireo ao mbola misy zavatra tsy milamina trany. Ianareo maro ny eto zao maraina izao, tsy salasalana na iza ahitanareo kristianina tafangona dia ahita olona manana an'ireo fanareo ao aminy ianareo zay tsy zavatra iriny io, tsy tian'izy ireo zany. Oreo raha afaka tsy andainga intsony moa, raha afaka tsy riritra intsony moa, raha afaka tsy hanao an'izao sy zao intsony moa, nefa démonia io. Ary koa tonga amin'ny endrim-pivavahana izy ireo matetika noho izao sekolalady fotoana fampianarana zao, koa andeha hidirantsika zany. Eny, tonga amin'ny endrim-pivavahana izy ireo matetika. Ankehitriny indray mandeha tao amin'ny soratra masina nisy lehilahy natao hoe Josafata, lehilahy ambony izy, lehilahy mpivavaka, fanakeo amin'ny mpanjaka anankiray hafa izy dia ny mpanjakan'ny Israely, ary izy Josafata ny mpanjakan'ny Joda, ary nidina anakeo amin'ny aby izy ilay mpanjakan'ny Israely, ary nikambana mafiorina tsara izy ireo ka ny fanao fanekena mba handeha hiady ao ramotany Gilead. Nataon'izy ireo zany nefa tsy mba nivavaka izy talohan'io. Raha mba tonga saina mantsy ny olona. Zay no antony aviako zao maraina izao dia niangataka aminareo mba tsiaroara ho any ampitan-dranomasina amin'ny zavatra rehetra mivavaha. Nisy olona tonga teo ndray andro iny ka nanao hoe raha Branham, eritreretinao ve fa tsy mety raha manao an'izao zavatra zao?
oya nahoana ianao mametra-pantaninany amin'io. Tanareo raha misy fantanina ao an-tsainareo dia ialao zany, aza manao an'io mihitsy, aza miova amin'izay fanao zay. Rehefa manomboka anao zavatra anareo ka raha misy fantanina hoe mety sa tsy mety dia miala lavitra an'io, aza miditra amin'io mihitsy, dia ho fantatrareo eo fa mety ny ataonareo. Eny, tokony everina ambavaka aloha ny zavatra rehetra, ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, dia nampy ho anareo zany zavatra rehetra zany. Azo antoka loatra zao maraina zao fa raha afaka ny lehilahy sy ny vehivavy ny hiditra ao amin'ny toerana zay ahafahany ain'izy ireo, ny fisainan'izy ireo, ny fihetsika izy ireo ho tanteraka eo mason'Andriamanitra, dia ho isan'ireo fiangonana feno hery indrindra tamin'izay efa nisy zany. Jereo tsara fotoana foiny eo amin'ny arabatana. Eny, isika dia teo amintsika matetika efa nananantsika taona maro, ananantsika ilay antsoina izy ireo hoe fanatratrarana lainga. Azonareo atao eo amin'ny atotanana zany, apetraka manodidina ny lohanareo, ary afaka keo ianareo ka hiezaka ny anao an'izay azonareo atao mba hilaza lainga toy ny fahamarinana fa anondro negatif hatrany io, satria tsy natao andanga ny olona. Ny lainga dia zavatra mamitaka, zavatra matsiravina, zavatra ratsy. Aleo kokoa miaraka amin'ny mamolava amin'ny fotoana rehetra toy izay ampandainga. Tanareo, ny mpandainga ary ny vatanareo dia tsy natao andainga, na toy inona mampanotanareo mitoetra ho zanak'Andriamanitra lavo hatrany ianareo. Zay olona mpanota ratsy indrindra eto an-tanàna androany, tsy fikasan'Andriamanitra ny atonga anareo mpanota. Tiany ianareo mba ho zanany lahy sy zanany vavy, araka ny maizy azy no nanaovany anareo, saingy niota ny natonga anareo nanao an'io. Ary natoy inony ezanareo akatahaka na ezanareo anao ny lainga ho toy ny marina, ananan'izy ireo ny fitaovana ara-tsiantifika zay manaprofo fa diso io. Azonareo ambara amin'io tsy fananatsiny rehetra tianareo aseho io zany, nefa mbola ho negatif hatrany no soratany, satria misy fahatsiarovan-tsaina lalina ao anatin'ny olombelona ao, ary io fahatsiarovan-tsaina lalina io malala ny marina. Ka na toy inona lazainareo ety ivelany, io fahatsiarovan-tsaina lalina io malala fa lainga zany, ka ilay fahatsiarovan-tsaina lalina no soratany eo. Noho izany, raha misy lehilahy na vehivavy mahavita hitondra ny fisainany sy ny vavolombelona sehony ary ny fiainany hifanitsy tanteraka amin'Andriamanitra, amen, ka tonga ny fantsona ho an'ny fanahy masina iray tanteraka amin'Andriamanitra, dia inona no hitranga? Raha vita ilay lehilahy sy ilay vehivavy moa ny fanitsy miaraka amin'ny fahalalahana ao am-pony, miaraka amin'ny finoana avy ao anatin'ny lalina indrindra ao. Betsaka ny olona makeo amin'ny alitara mba hivavahana, finoana ra-tsaina no ananan'izy ireo, miaiky ny fahotan'izy ireo ary mikambana amin'ny fiangonana amin'ny finoana ra-tsaina. Inony ao an-tsainy zany, inony zany satria reny, inony zany satria malala izy ireo fa zay ny fitondran-tena tsara indrindra, nefa tsy zay ny jeren'Andriamanitra. Sy ilay finoana rehefa ra-tsaina ny jereny, ny fony jereny, dia ilay ao anatiny Andriamanitra. Ary raha avy ao am-po ao zany dia afaka isy ny zavatra rehetra eo, ifanaraka amin'ny fiainanareo ny filazanareo ny tenanareo. Miteny mafy kokoa noho ny filazanareo ny tenanareo ny fiainanareo, fa raha hafa no ilazanareo ny tenanareo nefa fiainana hafa no ivelomanareo, dia misy zavatra tsy mety any hoany. Zany dia satria manana finoana ra-tsaina ianareo fa tsy finoana avy ao am-ponareo. Ary zany dia maneho fa ny misy aty ivelany ity dia fahalalana an'Andriamanitra, nefa ny misy ato anatiny ato dia misalasalany demony. Mino ny fahalasitranana avy amin'Andriamanitra saingy tsy ho azy zany. Hitanareo, za mety marina zany nefa tsy mino an'io aho. Azonareo ve zany ety ivelany manao hoe eny, ao anatiny ao ny fahatsiarovan-tsainareo manao hoe tsy, io fitaovana ara-tsiantifika io ihany dia anaprofo fa tsy marina zany. Anaprofo an'io. Mario, reto mpanjaka reto rehefa talohan'ny voan'izy ireo dia tokony talohan'ny nanaovan'i Josafata fanekena tamin'ny aba mihitsy azy, tokony ho nilaza izy aloha hoe andesika hivavaka mba ahitana izay sitrapony tompo. Mitondrà mpitoroteny eo amiko, mitondrà kristiana eo amiko, mitondrà vehivavy kristiana ao an-tokantrano eo amiko, mitondrà mpambolona mpiasa n'orinasa eo amiko, izay ametraka an'Andriamanitra voalohany eo amin'ny zavatra rehetra. Dia asehoko anareo ny olona anana fambiazana na dia eo aza ny famerezana rehetra taony devoly. Mitady an'Andriamanitra izy aloha, tsy maintsy eo amintsika io aloha, saingy tsy nataon'izy ireo zany.
tany amin'ny rahona tany lohan'izy rehetra satria nanana fanjakana lehibe na miratra aba ary karazany zavatra maro nataony sady feno firavana ny tenany tamin'ny volamenany sy ny volafotsiny lehilahy nanana fambiazana be izy nefa tsy ninona dia zany azy ary eo no misy an'izao tontolo izao ankehitriny eo no misy ny Amerika ankehitriny eo no misy an'ireo fiangonana ankehitriny manorina an'ireo fiangonana tsara tare indrindra tsy mbola nisy ohatr'izany sika ananantsika ireo lalitsaina voafantina tsara indrindra tsy mbola nisy hatramin'izay nampianarintsika ireo teolojia tsara indrindra sisisy nampirantsika tonony anjely izy ireo nefa dia mbola misy fahalemena ihany anoany misy fahalemena satria nandeha nanaraka fampianarana avy amin'ny olombelona sy ireo fanahy mamitaka izy ireo raha tokony verina eo amin'ny tenin'Andriamanitra niezaka izy ireo ny anaraka ny modelin'ireo zavatra zao tontolo izao niezaka izy ireo ny ametraka hazavana mamirapiratra eo amin'io tahaka ny Hollywood teto ndray andro iny nisy anaram-piangonana malaza eo amin'ny sehatra ny filazantsara feno tao Kansas City na azafady tao Denver nandritry ny fivoribe manorina fiangonana ray tapitrisa dolary izy ireo nefa manarivony maro ny misionera miandry atsasaka dolara avy amin'io anaram-piangonana io any mba hitondra ny filazantsara ny amin'ireo mpanompo sampy ny zavatra ilayntsika ankehitriny dia ny fifahazam-panahy ho amin'ny fisainana misionera alefa an'Andriamanitra nateraka ny fanahy masina izay ananana zotom-po avy amin'Andriamanitra mba hitsofoka any anaty ala ka hanao zavatra ho an'Andriamanitra fa tsy ny anorina fiangonana lehibe mahafinaritra ary ezaka ny eotra ny namany aleo kokoa manompo ao amin'ny toerana kely izay feno korotana na mety hoe bara nefa manana ny fahalalany fanahy masina sy ny fitiavan'Andriamanitra mirehitra ao am-po toy izay mipetraka ao amin'ny katedraly lehibe indrindra eto an-tany nefa voaboloky amin'ny fampianarana sy ny dogman'olombelona ny zavatra ilayntsika ankehitriny dia ny fifahazam-panahy manetsika iverenana amin'ny fahamarinana iverenana amin'ny tenin'Andriamanitra indray ankehitriny rehefa nivoaka anakeny izy ireo taty aoriana kely to somary tonga sainy Josafata ary nanao hoe moa tsy misy amintsika va afaka nytanina amin'ny tompony amin'izao hoy izy eny ary hoy aby ary naniraka napaka fitory-teny efa-jato lahy tsara ofana izy ary netiny teo izy ireo ka nataony hoe mpaminany avokoa izy ireo ko dia niditra teo amin'ny fankatovana izy ireo ka nanomboka ny antsoantso nanao hoe eny mandehana miakatrany ampiadanana momba anao amin'ny tompo ary ko taorin'ny nanambaran'ireo efa-jato rehetra ireo fa tokony hiakatrany ampiadanana izy ireo na dia teo azy zany Josafata nalala azonareo ve zany hitanareo tao ampon'io lehilahy marin'io tao nisy zavatra nanambara taminy fa nisy zavatra tsy niodina tsara tany hoany nisy zavatra tsy nety hoy aby fa efa-jato nananantsika eto sady nyray teny ka samy milaza ny rehetra hoe mandehana momba anao ny tompo nefa hoy Josafata moa tsy misy anankiray hafa vany hoy izy fa inona ny mbola ilayntsika anankiray hafa ndray moa va tsy efa eto amintsika reto efa-jato lahy manapaizana indrindra eto amin'ny fireneny reto milaza izy rehetra hoe mandehana izay ilay ara-tsainy nefa tao am-pony Josafata tao nalala izy fa nisy zavatra tsy mety zay ary hoy izy mbola manana anankiray ihany zay dia Mikaia nefa alako izy io hoy izy milaza zavatra lozatrany izy io no sady midimiditra eo amin'izay tsy misy idirany ary ambanibaniny ireo fiangonana sy ny sisa hoy izy alako izy io hoy izy andeha alao izy ary andeha hojerena zay lazainy ary rehefa tonga te Mikaia hoy izy hoy ireo ankehitriny jereo aoka niteninao mba hitovy amin'ireo sasan'ireo hoy izy tsy ilaza eno zao tsy ilaza afa-tsy zay lazain'Andriamanitra ihany amen na inona nambarany mpaminanareo ary na inona lazaindry ary na inona lazainy fiangonanareo ary na inona lazainy izy ireo zay lazain'Andriamanitra no lazaiko ametraka an'izany eo ambavako Andriamanitra ka izay lazainy no lazaiko Mikaia maromaro toy izany no ilayntsika amin'izao andro zao zay ilaza ny zavatra lazain'Andriamanitra mario koa netin'izy ireo teo izy ary nataony hoe omeo androany alina koa niaona tamin'ny tompo ny alina io ary niverina izy ny ampitsy maraina iny raha nipetraka teo ambaravarandreo mpanjaka roa hoy izy miakara nefa hoy izy hitako ny Israely fa ny ely toy ny ondry tsy misy mpiandry dia nisy an'ity mpitory-teny ty ny akanjo lamina tsara nandeha teo ary namely azy teo amin'ny takolana ka nanao hoe taizany ny alan'ny fanan'Andriamanitra tamiko hoy izy ho hitanao tsara zany rehefa tafaverina ianao eny hoy izy eno tsara zao hoy izy mpanompon'Andriamanitra zay efa-jato lahy fa ianao irery nefa hoy Mikaia ambarako anareo hoe aizany misy ny olonanareo
Amen. Said, I saw Hoy izy Jesus. nahita fahitana aho. Amen. Amen. He said, I Hoy saw izy God. fa nahitan'Andriamanitra teo amin'ny fiandrianany aho. Ary hitako teo anilany avy nitafiky ny And lanitra. we know that Ary malala sika fa ny tenin'Andriamanitra dia efa nanonona ozona teo amin'io lehilahy io noho ny fitondran-tena nataony. you can't bless Tsy afaka what hita God has an'izay nozon'Andriamanitra ianareo. Na koa ny devoly ka afaka hanosona izay nitahian'Andriamanitra. It's an individual Raha isambatan'olona io tsy mampanina na toy inona fahantrany, na toy inona fahavendranany, na toy inona tsy fahaizany, na toy inona tsy nianarany, izay nitahian'Andriamanitra dia voataha, izay nozon'Andriamanitra dia voaozona. no to different. Mahaiza manavaka ny zavatra tsara sy ny zavatra ratsy. Micah knew good and well. Nahalala tsara tokoa Mikaia fa tsy ny tompo mihitsy no niaraka tamin'ireto mpitoroteny reto. What was the matter? Inona nefa ny olana teo amin'ireo mpitoroteny reo? Notice what they did. Mario ny zavatra nataon'izy ireo. Ny akanjo tsara tsy misy toizany, ny sakafo tsara tsy misy toizany. They come together. Niara-niangon'izy ireo teo amin'ny tamin'ireo firavoravoniny sy ny sisa noho ny fanekena teo amin'izy ireo, ka tonga teo amin'ny faritra mihitsy aza hoe tsy misy zavatra fantany afa-tsy ny teolôjia nananany. Ary laza ny baiboly fa Mikaia rehefa nijery an'ilay fahitana, hoy izy Andriamanitra nanao hoe iza no asika alefeny mba hamitaka ny aba. And a line. Dia nisy fanahany laingy I'll go down there. nanao hoe idineny aho ka hamitaka ny aba Through those preachers. amin'ny alalan'ireo mpitoroteny reo, They had to satria go out there nolain'izy ireo nandeha tany in order to bring the word mba of God anatanteraka ny ten'Andriamanitra. Now, today, so Koa many people betsaka tokoa ankehitriny ny olona miainy Sunday school. sekoly alady izy ity. I love it. Tiako izany. So Jereo, many people betsaka are tokoa ny listening to olona this miaino an'ireo fanahy mamitaka raha tokony handray ny tenin'Andriamanitra. spirit. Ireo fanahy reo, They're in the world. eto an-tany izy ireo, Human. dia miahy izy ireo, Go out ary miditra amin'ny toerana maro, and they get amongst men. ka makeo anivon'ireo lehilahy, ireo mpitoroteny, makeo anivon'ireo mpikambana amin'ny fiangonana, makeo anivon'ireo olona tsara, ary mahatonga azy ireo Come into the illusion. miditra eo amin'ny fijery diso, Say things. ka milaza zavatra sy manao zavatra sy mampianatra zavatra ary manatanteraka zavatra izay mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Today, Amin'izao andro izao, ireo mpitoroteny, ny fiangonana izy ireo, allowing their people. avelan'ny mpina ho aminy, ilalao karatra ao amin'ny fiangonana maro amin'izy ireo. That's not altogether Eny, different. tsy ny katolika ihany io, fa betsaka amin'ireo protestanta manao izany. They try to do Ny it. zavatra niezahany natao dia ny hanolo zavatra. They try to Niezaka izy ireo ny hampiditra karazana drafitra vaovao. They try to adopt. Niezaka izy ireo ny hampiditra ny fahalalana mba haka ny toerany fany masina. You'll never be able to do Tsy it. ho vitanareo mihitsy ny hanao izany. No matter how Na toinona fahalalana eo amin'ilay olona anananareo. Ataoko fa zavatra tsara ho azy ny anam-pahalalana. Saingy raha tsy manana ny fany masina miaraka amin'izany izy, dia tsy hasoa azy ny fahalalana ananany. education will never Tsy haka ny toerany fitarian'ny fany masina velively ny fahalalana. Amen. Amen. Notice, Mario, instead of this, izy ireo raha tokony ho zany dia niezaka izy ireo ny nampiditra ny fandraisan-tanana hosolon'ilay fahatsapana nananantsika toy ny fahiny. today, Lasa moderna ny fiangonana ankehitriny. Mandroso eo izy ireo ary omeny ny fifandraisan-tana ny fiombonana. Ary saika izay ny fomba fanaovany azy. Nefa tsy haka mihitsy ny toerana izay nisan'ireo ny talaon'ny bebaka toy ny fahiny, izay nahitanan'ireo mpanota ny taraina mba hiavanany amin'Andriamanitra. right. Marina izany. They're trying Miezaka izy ireo ankehitriny ny hanolo toerana ny fahafolo-karenan'Andriamanitra. Miezaka izy ireo ny hampiditra zavatra hafa. Miezaka izy ireo ny hanovan'io. to go down and have fun. Midiny eo izy ireo ary milalao loto am-piangonana, Lottery. manao loteria. Lottery will Tsy never hanolo take toerana the mihitsy place ny of God. fahafolo-karenan'Andriamanitra izany. Supper, Ny fivarotana, drink selling. sakafo, lambalamba, ireo fitsangatsangana, mba azahoana vola andoavana an'ireo trosa maro isan-karazany. Tsy hanolo toerana mihitsy ny fahafolo-karenan'Andriamanitra sy ireo fanalitra ho mandrakizay izany. Sanatria mihitsy. We're trying to Nefa dia miezaka ihany sika ny hanao an'io, inona izany? enticing, Zany dia ireo fanahy mamitaka coming down, trying to izay midina ka miezaka ny hanolo zavatra eo amin'ny toeran'ny ten'Andriamanitra. God has no Tsy manan-javatra anolona ny tenin'Andriamanitra. Fa mandrakizay tsy manam-patapera zany. God has Tsy manana na inona anolona ny finoan'Andriamanitra. faith has no Tsy manana solony ny finoana. hope will never take Tsy haka ny toeran'ny finoana mihitsy ny fanantenana. faith is alone. Irery ny finoana, mitoetra ho irery izy. It'll never take Tsy haka mihitsy ny tsy afaka haka ny toerany mihitsy ny fanantenana. Ny fanantenana dia fatokina ireo zavatra antenaina dia fanehoanany amin'ny zavatra tsy hita na ny finoana ny tena marina. Hitanareo, one thing. zavatra hafa ny fanantenana, zavatra hafa ny finoana. Manantena an'io ny fanantenana, ny finoana kosa manana an'io. Once intellectual Finoana ara-tsaina ny anankiray, fa ny anankiray dia fanambarana amin'ny vatana avy amin'Andriamanitra. it'll never take its place. Tsy haka ny toerany mihitsy io. We're trying. Zay no ezahantsika. Ireo solony rehetra io nefa no nataontsika. Trying to build
miezaka sika nanorona fiangonana lehibe raha tokony andefa misionera. Solony hafa indray tsy mbola nanome baiko izany izy nanorona fiangonana Jesosy. Tsy nisy an'izany baiko zany mihitsy tao amin'ny baiboly. Nanangana seminaire sika ho reo io no nakantoera misionera. Isika tsy mbola niteny tamintsika mihitsy Jesosy mba hanorona seminaire, tsy misy olana zany. Ny fahalalana zay no hoe zany izy ireo asolana io, tsy ho vitany mihitsy zany. Naniraka Jesosy ny akanesana amin'izao tontolo izao ka hitory ny filazantsara mivoary rehetra ho an'ny andro farany. Ka reo solony rehetra ananantsika dia tsy ahasolo toerana ny tena izy. Ndray andro iny nisy fahatsapana nandalovako ny amin'ny hoe solony samba niany narary nify mafy. Voateriny sorona ny nify anankiray, manana solo nify anapetraka ato amin'izao maraina izao, lasa sarotra ho any iteny. Tsy ahasolo toerana an'ilay tena izy io. Tsy tompo. Oh la, afaka aka olona ianareo zay ampiakajonareo tsara, vita avy amin'ny hazo na tsaoka na izay tianareo anaovana azy, ka ampiangonareo tsy misy toy zany, fa tsy manana fahatsapana io, tsy misy fahatsiarovan-tena ka tsy ahasolo toerana mihitsy ny tena olona. Tsy ho vita ny fiovampo sandoka ihany koa. Dia ilay makeo ka manao hoe nikamana tamin'ny fiangonana ezaka ny anao tsara kokoa. Tsy ahasolo toerana mihitsy an'ilay fiovampo ny fany amin'ny masina alefan'Andriamanitra zay mahatonga fiovampo eo amin'ny olona. Tsy vita ny anao anio satria tsy misy aina ho aminy, tsy misy zavatra nome aina azy eo. Voatsely zay teto no nahitako an'ilay mpanao tao zavatra malaza namoaka an'io sary vongana io, ny tokam-bara dia io sary Mosesy io. Tsy tsaroko eto ny anarany, mpanao tao zavatra Grika, lany teo ny androm-piainany. Ary rehefa tonga teo amin'ny faritra izy zay nieritrereta ny fatateraka loatra io, tsy nafetena intsony izy teo amin'ilay sary Mosesy. Dia nivelesiny teo amin'ny lohaliny zany, ary ozy mitenena ary Mosesy. Tena nitovy be ny endriny, fanaraka tanteraka tokoa tamin'ilay modely io, ka nahatonga an'izany ho tena nitovy tamin'ilay Mosesy efa tao an-tsainy. Dia nivelesiny tamin'ny fanoto zany mba hahatonga an'io atsapa zavatra. Mandefa ny fisainako amin'ny fiangonana zany. Na toy inona mariny solony ataonareo, na ahoana betsaka ny mpino ananareo, na ahoana fahaizanareo mihira, na ahoana fahatsarany fiakanjon'ireo mpiangona, na ahoana fanananareo an'izao sy zao na ny hafa koa, azonareo ataony mamely, mikapoka sy ny sisa, tsy solo toerana ny fiainana mihitsy eo mandra-pidirany Kristy amin'ny endriky ny fanahy masina ao amin'ny fiangonana io ka manome azy fahatsapana vaovao ny amin'ny fahaterana indray. Tsy ahasolo toerana ny ten'Andriamanitra mihitsy io. Tsy misy mahasolo ny tenin'Andriamanitra. Nanana ny teny Mikaia, fantany fa nanana ny teny, teo aminy teny voasoratra ary teo aminy tamin'ny alalan'ny fahitana ihany koa zany. Fantany zay efa nolazain'Andriamanitra tao amin'ny teniny, fantany zay nolazain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahitana, nifanaraka tsara izy roa reo. Fantany fa fahamarina zany koa dia tsy natahotra izy, saingy ty fanahy mamitaka ty. Jereo ny zavatra ataony amin'izao andro zao, ny ampitombo ny mpikambana ao amin'ny fiangonana, ny anatsara kokoa ny mpikambana ao amin'ny fiangonana. Dia navela no rava ny fefiny rehefa fampianaran'ny fanahy masina toy ny fahiny rehetra. Navela ny lehilahy hiaranao fety ara-tsosialy any amin'ny rihana ambany tany zay ifaliany amin'ireo lalao. Tsy ahasolo mihitsy an'ilay efitra ambony zay nivavahana izy ireo mba handraisan'ny fanahy masina zany. Navela ny hiaraka eo ny vehivavy ka hitantara vazivazy. Aveo sy ireo resabe tsy misy dikany. Tsy ahasolo toerana mihitsy ny fivoriam-bavaka zany. Ny vehivavy raha ny fomba fiakanjon'izy ireo mivoaka eny dia tena mahamenatra. Nisy fanamariana nataony rahalahy Neville reko, hoy izy reo vahoaka Amerikana mampalahelo, hoy izy nalefan'izy ireo any ampitan-dranomasina avokoa ny fitafian'izy ireo. Marina zany, mandendeheny izy ireo miaraka amin'ny atin'akanjo izy ireo. Marina zany, mety nomeny misionera zany satria ny misionera ny olona ireo mpanompo sampy any amin'ny firenen-kafa no mitafy azy ireny. Lasa tsy mampiasa azy ireny reto olona reto. Tô tahaka an'izany ny tiny. Eny ambarako anareo fa misy zavatra tena niova. Fitorina ny filazantsara ny Tompo Jesosy Kristy ny eto. Reo demnia no manendaka ny fitafianareo. Tsy mbola nisy afa-tsy olona iray tao amin'ny baiboly na natritra ny fitafiany teny aminy, dia ilay lehilahy nisy demnia. Fa tonga amin'ny endrika miafinafina kokoa zany amin'izao andro zao, tahaka ny hoe tsy sarotiny izy, tahaka ny hoe tsara izy, tahaka ny hoe mety tsara zany. Amin'izay mangatsitsika kokoa, ary misy anome atsitsika kokoa anareo io raha isoronareo ny fitafianareo. Reo lehilahy mandendeheny nefa zara raha miakanjo, toy zany koa ny vehivavy. Eny anareo dia lasa tsy misy fanajana intsony aminareo na dia toy izay mety atao amin'ny alika azy. Inona ary ny olana? Tsy hoe mitady ny ana fotoana anareo aho, miezaka fotsiny any manambara aminareo hoe fananana demnia io, ka lasa mihaino an'ireo fanahy mamitaka anareo zay manambara aminareo hoe mety any zany, nefa dia lainga io. Ny voambary dia tsy hamoaka afa tsy voambary. Raha kristianina anareo dia tsy hanao an'izany, tsy vitanareo ny hanao an'io.
tsy vitanareo tsotra zao ny anao anio. Got it intellectual faith. Finoana ara-tsaina no anananareo ka manao hoe raha labranama inoko ny baiboly. Ny fiainanareo dia miteny fa tsy mihina nareo. Amen. Enticing spirit. Rehefa namamitaka In the word of God. manohitra ny ten'Andriamanitra. He know where he was standing. Fantantsara nisy azy, fantatry Mikaia, nanana ny ten'Andriamanitra izy, lehilahy tena tsy nalaza izy. Nobody liked him. Tsy nisy olona ny tia azy satria fahamarinana anambarany. So they liked these Nefa tiany andro mpitoro teny teo aminy. Eny, nisy zavatra fa ihany koa ny tranga. I believe and think Inoko ary everiko fa na iza lehilahy manana fahatsapana miaraka amin'Andriamanitra na vehivavy dia tsy maintsy anana fiatanam-po kely. Teny Inoko zany. Mara zany. Saingy fantatrareo moa natakan'izy ireo ho fiatanam-po ny batisa afany masiny. they just get a lot of Tabataba be fotsiny no ananan'izy ireo nefa tsy misy ninninina ao amin'izany. Fa raha mivelona masina ianareo toy ny fivelomanareo amin'ny tabataba dia ho tsara ihany ny aminareo. emotions is certain. Azo antoka fa ara-dalàna fiatanam-po. Mahasoa kely ihany ny fampiasana ny teny. Nefa tafiditra eo amin'ilay andian'olona atao hoe fahamasinana ny fanahy mamitaka. Ka nahatonga azy ireo hiankina fotsiny amin'ny hoe satria afaka mika izy ireo na satria afaka mandihy, satria afaka maneho fiatanam-po. I olona raha tsy fanahy te io, lay lohan'ireo mpaminany rehetra ireo, lay mpitoro teny, tena azo niantoka loatra fa marina ny azy. Ka nahatonga azy nanao tandroka roa amin'ny tenany sy nandihy tetsy teroa ka nampisy korotam-be hoe androaka ny tafika Siriana hiala ao amin'ny firenena izy. Nefa laingy zany, hafa ny voalaza ny ten'Andriamanitra. Amen. Amen. Hitanareo, mety ho tsara ny fiatanam-ponareo raha ilay karazana fiatanam-po tena izy no ambadika io. The right kind of emotion. Ka ilay karazana fiatanam-po tena izy no manetsika ny fiatanam-ponareo. Nandihy teo anatrian'ny tompo Davida, nefa nome azy ny vadiny. Dia nijery avy any an-danitra Andriamanitra ka nanao hoe Davida lehilahy araka ny foky ianao. But his motives are Fa marina ny antony nanosika azy, marina ny fiainany tao ambadika io. so just because Koa ny fananana fiatanam-po fotsiny, tsy midika zany hoe vovontsika. we go to church, Satria ny fankanesantsika any am-piangonana dia tsy midika hoe vovontsika. believe those enticing Aza mino an'ireny fanahy mamitaka ireny. real spirit. Ny tena fanahin'Andriamanitra, ny tena ten'Andriamanitra dia ny fahamarinan'Andriamanitra, izay voan'Andriamanitra moka an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo. Godly. Hoe aminareo ny teo-panaraka an'Andriamanitra ny fahamasinana ho masina. Amongst a lot of people we Hita fa eo anivony akamaroan'ny olona izay misy an'ireo fiatanam-po sy ny sisa iny fa misy fifosana sy fanaratsiana sy ireo karazana zavatra-dratsy rehetra. Riralahy, asidra sy olofirika ao amin'ny fiangona zany. demon power. Ery de miarika io. Spirit of man and women. Dia ny fanahy eo amin'ireo lehilahy sy vehivavy izay tonga eo anivon'izy ireo ka miezaka ny apilitra zavatra amin'ny filazany hoe tsy milamina zao zavatra ao, tsy milamina zao zavatra ao, tsy milamina ty. Raha jerenareo ny tena fotony, ny 7 dia ilay olona miteraka asa vorovorony tsy milamina. Amen. God hates this. Alan'Andriamanitra ny fifanipahana eo amin'ny mpiralahy. Be holy. Manana fanajana, manana fahamasinana, tiava-Andriamanitra, aza miala aminy. Ary mbola hitanareo ihany fa mifanaraka amin'ny baiboly ny fiainanareo, amin'ny fahadiovam-po, fahadiovan-tsaina, amin'ny fitiavanareo ny rahalanareo. Miezaka amin'izay rehetra azonareo atao ianareo mba hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra ka ataonareo ireo zavatra ireo. Miakany tsara ianareo, tondra tena tsara, miteny tsara, tsy makeny amin'ireo toerana ratsy, dia azonareo ananana ny fiatanam-po rehetra tianareo ananana. Fa ino an'izany ny olona? O Jesosy ianareo ny fanasiny tany, raha ny fanasina tonga matsatso, tsy asona amin'inona na amin'inona intsony izy fa arina ny verana ka ho itsahan'ny olona. You're just sold Raha sira fotsiny ianareo dia tsy mahasoa zany, fa raha misy masira ao anatinareo, ho masira ianareo ary angeta ety zao tontolo zao. You get salty. Aoka ho masira dia angeta ety izy ireo. Oh, La enticing ireo spirit fanahy mamitaka going forth. manao ny asany, ireo demiahy manao sarotava. We're in the Jereo last days. eo amin'ny andro faransika, We're in the end time. eo amin'ny fotoana faransika. The world is just Efa saika eo amin'ny fahataperany zao tontolo zao, toy ny vai efa masaka noany ka hipoaka ndray androany ho vakiny eo anivony. it's become filthy. Lasa feno falitony zany, So sad. tsy misy fanafody afaka nasitrana an'io. Rejected it. Efa nilavin'izy ireo ny serum, efa nilavin'izy ireo ny fitsaboana. Raiso ny vaiza miamitombo fa raha tsy maka penicilline ianareo na zavatra hafa mba hamonoana an'io na zavatra hafa dia hitombo hatrany zany mandra-pipokany. What the world's done. Zay ny zavatra nataon'izao tontolo zao. Voatsely zany nanomboka namely azy ho rava, nirona ho amin'izay fiheverana ambony izy ireo. Niditra ny fanahy sandoka ka nanomboka nanambara tamin'ny olona zao sy zao na ny hafa koa zarazara ho anaram-piangonana 700 mahery isan-karazany sika. Samy manana fijeriny tsirairay. Hoy ireo, mino an'izao zahay teboko, zay ihany ninonay. Tsy afaka mela ny fanahy masina hiditra izy ireo, tsy afaka hanana fahalalana izy ireo. Nanana dian'olona nika Andriamanitra, dia nila nika ny rehetra. Nisy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra ny sasany tamin'izy ireo, dia nilainy rehetra ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Zay ny misy eo amin'izy rehetra ka lasa winina io. Tena voaloton'ireo. With enticing Fanahy mamitaka tanteraka, enticing people. mamitaka ny olona nao an'ireny fiatanam-po reny nefa tsy ao amin'izany akory Andriamanitra.
fa mivoaka an'izy ireo ary mivelona amin'izay karazam-piainana tiany veloma nefa dia milaza tena ho kristianina avy eo ary eo zao toy izao mijery an'izany manao hoe fa jereo anie io tovy amika any izy ireo tolay lazaiko indray ariva iny ny amikoso ny ampanota tsy azonareo kanina ny mpanota dia mpanota aza miezaky ny anavao azy aza miezaka ny teny aminy an'izao zao na ny hafa koa efa mpanota hatrany voalohany izy efa kisoa hatrany voalohany tsy malala okoatran'io izy raha mandeha mijery sinema izy ka makany ny alahady sy mandeha milalao baolina ary makeny amin'ireny zavatra ireny efa mpanota hatrany voalohany izy tovy amin'ny kisoa ny toetrany andefa niorony ao amin'ny atotana maloto iny kisoa ratsy ary mihinana ny voan-javatra rehetra misy ao sisisy fa zay no kisoa izy tsy azonareo kanina izy kisoa izy to zany ihany ny amin'ny mpanota fa raha ianareo ny makeny nefa milaza tena ho kristianina ka mandefa nioronareo miaraka amin'ny ao dia tsy tsara no izy ianareo eo fa ratsy kokoa azy mivoa eo aminy ianareo avela hoaniny amin'izao tolo zao avela hoany zany ome toeran'andriamanitra avela hoany zany ahoana ny atao mba hamelana zany betsaka ny olona manontany tena ankehitriny hoe fa Rahalabraham ahoana ny atao mba hamelana zany fantatro fefanandre teolojia maro miamin'io ianareo avela hoany zany betsaka ny olona tsemboka sy miasa fatratra ary miezaka ny hamelana zany maro loatra ny olona tonga eo ka milaza hoe andeha hifady any 7 andro aho mba hahafahako manao zavatra tsy fifadikana 7 andro ny ilainareo dia ny amela an'izao tolo zao sy ireo zavatra avy amin'ny devoly rehetra reo kahaka ny tenin'andriamanitra ao amponareo tsy maintsy ampianarina anareo ny fomba hanaovana an'io tsy amin'ny fitsambitsambikinana no avitanareo an'io tsy ny fifadikana 7 andro ihany koa ny fahafoizanareo ny fo ho an'andriamanitra tsy toro avitanareo an'io tovy amin'ny zazakely tsikatro ilay zanako kely ry aoriniriny niezaka napitra ny akanjo mafana ny reniny anio maraina nitady izay ampidirany tanany kely tao amin'ilay tanan'akanjo tsy vita napitra ny tanany tao tsy hainy ny fomba atao tsy maintsy tarianareo lalana ny tanany kely ty apitra ny tanany ao izy nefa dia miady mafy manodidina an'io fotsiny tsy tonga eo amin'ilay tanan'akanjo mihitsy fatany fa tsy eo amin'ilay tanan'akanjo izy dia fantatra ireo toy izany koa fa tsy mifanitsy amin'andriamanitra ianareo raha mbola indro fa manaratsy mandangy sy manao an'ireo rehetra ireo tsy afaka efanitsy amin'andriamanitra ianareo tsy raha raiko na firy fiangonany ikambananareo mandra-patonga ny fananareo ny ova fo ry rahalahy toy ny fanao fahiny zany nefa dia ampangotraka sy ampetraka tsirony ao amin'ny fanahinareo io marina zany niezaka napiditra ny tanana izy tsy maintsy nila olona izy mba hitarika azy ny amin'ny fomba ampidirany ny tanana aveo rehefa tafiditra atao amin'ilay akanjo mafana ny tanana dia fatany fa mety tsara ny aminy zay fomba zay ny eo amin'ny kristianina rehetra nateraky indray rehefa tena tafiditra ao amin'andriamanitra izy dia mampitany fiainany amin'ny tenin'andriamanitra ka tsapany fa mifanitsy amin'io amin'ny atsipiriany rehetra anana ny faharipo ny fanaovatsoa ny fahatonina ny fahalemem-panahy ny hery ny finoana ny fitiavana ny fifaliana fiadanana tsy mitopatopa toy ny ranomasina manonjy izy tsy mba miady saina izy isaky ny misy zavatra kely tsy mitsambikimbikina etseroa toy ny sarona tavoangy maivana eo amin'ny oseany mandrifotra fa mitombona izy madio ny fony madio ny fisainany madio izay kasainy mahitsy ny safidiny ary fantany fa mifanity tsara amin'ny tenin'andriamanitra izy tsy afaka ampiozongozona azy ny elo rehetra mifanity tsara amin'ny tenin'andriamanitra izy ananany ny fitiavan'andriamanitra fadiovana ampony manoloana ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra ananany ny tsy mifampiraharaha amin'ireo zavatra zao tolo zao izy efa maty zany ho azy tsy mila an'ireo tsony izy eny tsy vitanareo mihitsy ny ampanao an'izay vehivavy manana fany masina an'ireny fiakanjo tsy mahamendrika ireny ka hivoaka eny sanatria zany tsy tompo eny tsy ilaina ny akanesany eny ka anambara aminy hoe tsy mety ny ataony satria tsy sino anareo izy satria zay ihany mba fatany zay ny fifaliany ny vehivavy manao an'ireny zavatra kely reny ka mivoaka eny rehefa arivo amin'ny fotoana hodin'ireo mpiasa-panjakana any an-trano mihitsy dia lazainy hoe manapaka bozaka eny atokotany fotsiny ka nefa ataonareo amiko hoe mety zany ry vehivavy tsy milaza kory aho hoe ratsy ny aminareo tsy milaza kory hoe ratsy fitondratena anareo nefa tsy tapanareo ny anabavy fa misy fanahy maloto mandrobaka anareo hoinona ny antony anaovanareo an'io fa manana fisainana ampy anareo mba lalanareo fa tsy hoe mangatsitsika kokoa io mafana kokoa zany misy fanahy maloto eo hoy ianareo za makany am-piangonana lehilahy nanana na izy azy Nebokadinezara saingy noho izy lasa ny avinaviny dia nomen'andriamanitra fanahy niomby izy ary navela nihinana ahitra nandrindry ny 7 taona ary ny ony dia naniry toy ny an'ireo vehivavy sasany manodidina eto marina zany fa nitoerany demoniaa izy io nisy lehilahy ray nitoerany demoniaa na lany ny fitafiny tsy vitan'izy ireo nampiakanjo azy hitanareo ve ny tiako ambara fa na mamitaka zany
mandefitra amin'izany ny fiangonanareo, matahotra ny lazany amin'io ny mpitoroteny aminareo, matahotra izy fandrao tsy andony fahafolo-karenanareo intsony anareo. Zay no antony, zay ny olana. Mampalahelo, ahoana ny torinareo amin'ny andiana-papango raha tsy hoe entinareo iova-fo izy ka ifanitsy amin'Andriamanitra aloha. Apiditra ny orony ikarokaroka ao amin'ny fatin-javatra trany hatrany izy. Ny zavatra ilanareo dia ny fanadiovana tanteraka ny ao anatiny ao, ka isy fifazam-panahy toy ny fahiny amakivaky avy any amorontsiraka atsinanana hatrany andrefana, zay tonga andreo lehilahy sy ireo vehivavy ifanitsy amin'Andriamanitra. Ario any reo zavatra zao tontolo zao, ario any reo toroteny tsy misy lanjany zay mandambilamy. Amen. Torino filazantsara, zay ny voalazan'Andriamanitra. Raha tia zao tontolo zao ianareo na zay zavatra eo amin'izao tontolo zao, dia tsy aminareo akory ny fitiavan'Andriamanitra. Afaka hitsambikina ambony ambany ny olona ka hika mandritry ny alina sy teny amin'ny fiteny tsy fantatra toy ny fandrarahana voamaina eo amin'ny ototrombo maina, nefa ivoaken'ny ampitsoniny miaraka amin'ny fahatezerana ampy hiadivana milina fanapahakazo, andehany ka nambara zavatra amin'ny fiangonana zay teraka fisarahana amin'ny fiangonana rehetra. Tsy hafa mihitsy akory zany fa fanahy mamitaka. Ilaina ny fiverenana eo amin'ny teny fa Andriamanitra dia fadiovana, famasinana. Amen. Marina zany. Reo fanahy mamitaka manohitra ny tenin'Andriamanitra. Nisy lehilahy voatsela mitondra vehivavy kely, manana 12 amin'izany ny katolika. Rehefa mitsahatra amin'ny fomba behivavy izy dia hoe mivoaka eo amin'ny tanana sy eo amin'ny andriny io raha ny tena mpitoroteny feno fany masina hoy anakapo. Fa io lehilahy io nanana tavoahangy zay nisy an'io karazan-javatra io nivoaka tamin'ny tanana vehivavy ary nandendeteny nanositra ny olona tamin'io. Mampalahelo, antikristy zany. Tsy raharaiko na raha mivoaka avy amin'ny orony zany na avy amin'ny lohany na aiza koa. Ry rahalahy, tsy misy raha asolo toerana ny any Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Zay ihany ny raha fantatro mikasika an'io. Mety misy dilo mivoaka eo amin'ny tanana vehivavy ilany ary divainy mivoaka eo amin'ny ilany, nefa zany dia raha ampiasainareo eo amin'izay mety ho endrim-pivavahana io dia avy amin'ny devoly zany. Ny fahitana tsotro zao hoe tena namela ny tena nivarina ao amin'ny zavatra toy izany reo mpitoroteny. Ny zavatra ilaintsika dia ny miverina eo amin'ilay boky mpitaridalana, miverina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ity ny tenin'Andriamanitra. Lay baiboly tranahy ny voataha. Oreo fa matahotra fandrao lasa toy izao, ry rahalahy Branham matahotra fandrao very ny fifaliako. Inona ny olana? Tsy fantatrao ny atao hoe fifaliana. Ary rehefa nilaza hoe aza melohana ny mpisotro raha mivoakeny ka manao ny fisotrony, feno alahelo izy. Tsy fantany, mifoy izy ny maraina, misy tsy fahafa-po eo aminy, kivy izy, mivoakeny izy ary maka tavoahangy na labiera, 2 na 3, mivoakeny izy ary maka wiskisy ireo karazan-zavatra rehetra eo. Io karazana mpifoka sigara mipetraka eo io, ka mifoka ary mamoaka an'izany eo amin'ny orony tahaka an'ireny lamasinina mpitatitra entany ireny. Zay ihany no tsy manakia anazy aho, zay ihany no mba fifaliana fantany, zay ihany ny fantany amin'io. Kisoa izy raha ny toetrany. Fa enatra ho anareo zay milaza tena ho kristianina nefa miakina amin'ny karazan-zavatra toy izany mba hananana fifaliana. Nefa indro ny filazantsara ny fanahy masina dia tsy hafa akory fa trano lehibe iray mamoaka faliana. Ny fanahy masina dia mahafaty tanteraka ny alahelo eo amin'ny olona rehetra manana azy. Raha misotro eo amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy ianareo ka ho feno amin'ny fanahy masina dia ho mamin'io mandra-pialanareo amin'ity tontolo ity. Amen. Misy fifaliana tsy ahazavaina sy feno voninahitra. Misy fanetsehana tsy akijanona, miteraka fiantraikany zany. Mamo andraman'alina. Amen. Zany ny tenin'Andriamanitra. Tonga eo ny fiangonana ka mampiditra zavatra hafa. Ilain'izy ireo ny manana lanonana kely izay mampitsilanilany azy rehetra eny amoron-dranomasina ho fialam-boly. Ny lalao-karatra natao ivoriana mba hananana fiambonana. Marina zany, misy fandizana tsirairay any amin'ny tranon'ny mpikambana anankiray. Indraindray ao amin'ny rihana ambanin'ny fiangonana. Fandizana, mampiditra na miezaka manao zavatra mba hitondra fahafa-po. Fa inona ny olana? Andiana kisoa izy ireo nahoana. Efa kisoa hatramin'ny voalohany. Raha tokasena amin'ny fanena amin'ny Kristy io dia anana faliana tsy misy toy izany izy ireo ary ho zavatra maty mihoatra no sasakalina aminy ireo zavatra eo. Ny filazantsara, mamy fanahy, fifaliana tsy ahazavaina sy feno voninahitra. Aza melohana ny mpanota mba hiantrao izy. Avelao ihany izy ifokany pipany, avelao izy isotro ny tokany, avelao izy anao ny filalaovan'ny karatra. Zay ny fahafinaretany. Azan-kanina izy. Tonga ao an-trano izy na eny amin'ny toeran-kafa reraka sy trotraka misy fahafinaretana tadiavina. Fa ny zavatra tokony ataonareo dia ny velona amin'ny karazam-piainana mendrika zay ahafahanareo manam-porofo aminy fa mitahiry aman'alina lavitra ho azy ambonin'izany ny filazantsara. Fa raha maty amin'io misy azy io izy dia ho any amin'ny elo miaraka amin'ny tokany, fanapoizina ny devoly zany. Raha eo ampifoana ny pipa ratsy io izy ka maty, Andriamanitra ny mpitsara azy.
raha mivoaka ny ampandizana sy manetsika an'io rehetra io izy ary mitafy tsy motona ka maty, Andriamanitra hanompo tsara azy ireo. Fa izao misy zavatra hafa, raha maty eo ambany ny osotry ny hery ny fanahy masina tahaka ny teo amin'ny Stefanina ianareo, rehefa ny andratra izy ka nifanatrika tamin'Andriamanitra, dia nanao hoe hitako ny lanitra misokatra sy Jesosy mitsangana eo tara-kavanana, mizotra ho any an-danitra toy ny siditsidina ho any amin'ny akaniny ianareo. Amen. Rehefa na mamitaka manohitra ny tenin'Andriamanitra, afitsony amin'izay, mafoza tena. Ahoana nanaovana zany Labranam? Mafoza tena fotsiny. Zay ihany ilaina ataonareo. Raiso ny tenin'Andriamanitra. Aza miezaka ny anamboaboatra zavatra, aza mandalika eo amin'ny alitara mba hikapokapoka sika hoe Andriamanitra ome ho an'ny fanahy masina, Tompo ome ho an'ny fanahy masina. Tsy ny fikapokapoana ny alitara ny atongavany, tsy asoanareo zany. Tsia, tsy zay ny fomba hiaviany, fa ny fiazonana azy amin'ny teniny. Jereo any Petera, nisy olana teo amin'ny Petera toy ny efa ho faty izy, nefa hitan'ny Tompo fa tonga nandeha teo ambony rano. Dia hoy izy, Tompo, raha ianao io asavy manatona. Hoy ny Tompo, manatona. Fa raha ho Petera, eny andraso kely Tompo, avelao aloha ifadianina 7 andro mba ahitana raha vitako ny andeha ambony rano na tsy. Tompo, avelao ampy tsara ny fanahy eo amiko mba ahafahako mandiha amin'ny fanahy sy teny tsy fantatra ato amin'ity sambo ity vao afaka keny aho. Tsy tompoko, no azonony tamin'ny tenin'Andriamanitra, namotsitra izy ary nafoiteny. Miahy azy ho totosoa Andriamanitra. Ahoana raha nifanena tamin'i Mosesy Andriamanitra ka nanao hoe makanesa midina any Egypta ary Mosesy, ka lazao amin'ny Farao hoe avelao ny oloko andeha. Ahoana raha ho Mosesy, avelao aloha ifadianina 7 andro mba ahitana raha anana finoana ampy akatoavana anao Andriamanitra. Ome zavatra fa Tompo. Ino iane? Avelao aloha hitako raha tafiditra amin'ny fanahy sy nametra-panontaniana mihitsy Mosesy no azonony tamin'ny teniny fotsiny Andriamanitra dia lasa izy. Zay ny fomba tokony ataonareo, azony amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia ho fantatrareo eo fa ho vitanareo ny nanao an'io. Tsy niandry zavatra fa indray hitrangy izy fa nandroso fotsiny ary nanao an'io. Ahoana ny amin'ny Eli? Rehefa nidina fitera tendrombohitry Karmely izy, efa naharitra ela ny toerany tena ary nifanena tamin'ity vehivavy mpitondra tena maharitra izy, ary izy io dia tsy tompo-tany fa jetlis izy. Ary rehefa nifanena teo izy ireo dia teo ampitsimponana tapakazo vitsy teny antokotany izy io, ary Andriamanitra no niteny taminy akao an-tranon'ny mpitondra tena io. Toerana sarotra le ho an'ny mpitondra tena zany. Indro ary fanakao an-tranon'ilay mpitondra tena izy, ary inona nataon'izy io? Naka tapakazo 2. Hoy izy, ino zato ataonao? Hoy izy io, maka tapakazo vitsy aho, zara raha koba mavita mofokatsaka 2 no ananako, zay ihany sy ananako, efa 3 taona zay no tsy nisy orana teto aminay. Ary hoy izy, anao an'ireo mofokatsaka reo aho, avy eo ary inana zany aho sy ny zanako raha dia ho faty. Hoy izy, anaovy anankiray aho aloha. Alleluia. Oh, fantatro fa somary adaladala ny tenako, kanefa miandany amin'ny Tompo aho na dia zany azy. Hoy izy, anaovy anankiray aho aloha satria zao no lazain'ny Tompo. Zay ary le izy. Ino zany? Katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Tsy hoe ny fanjakan'Andriamanitra sy ny tabataba kely, tsy ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fetanam-po kely, tsy ny fanjakan'Andriamanitra sy ny zao sy zato kely, fa Andriamanitra sy ny fahamarinany. Dia anampy anareo ireo zavatra hafa rehetrareo. Atao voalohany. Eny, nandrian'izany ty mpitondra teny ty, ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana ny teny. Hoy izy, tenin'ny Tompo zany satria lehilahy masin'Andriamanitra izy ty. Mpaminan'Andriamanitra io, ary fantatro fa marina zany sady tenin'Andriamanitra. Eny, tsy niazakazaka ny anontanan'ireo mpifanila-trano taminy amin'izay tokony ataony izy. Tsy tiany nizarany ka hiteny amin'izay mpifanila-trano taminy hoe ahoana ny hevitrao, zao no lazain'ilay mpitoro-teny ao an-tranoko. Ry Suzy, ahoana ny hevitraony amin'io? Fa nandroso izy ary nanomboka nanafoana, nafoitena izy, nafoitena tamin'izay nananany izy mba ahafahany azo bebe kokoa. Fa ny zavatra ilay zao tontolo zao ankehitriny dia ilay fahafozantena ny amin'izay ananany toy ny fahiny. Alleluia. Nanafoana izy mba ahafahany ho feno. Nifoana ny diloilo rehetra nananany, ny diloilo rehetra nananany ary ny koba rehetra nananany ho an'ilay mpitoro-teny, ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary rehefa nifoana teo avokoa zany dia nidin'Andriamanitra ka namena an'ilay barika fasiana koba ary namena an'ilay tavoara fasiana diloilo. Nifoana indray teo amin'ny lovian'ilay mpitoro-teny zany dia niverina izy, namena an'io indray. Nifoana zany isaky ny nanafoana izy dia nifenony. Ilaza androany hoe raha nafoana ny fahadalana manao foana rehetra io sy ny fakatahaky ny kristianisma ny olona ka amela ny fanahy masina ka nitoerana, dia isy fifoazam-panahy hiatomboka eto amin'ny lalana penina favalo zay hiparitaka manerana ny firenena. Atsaharo ny fahadalana, miverena amin'ny tenin'Andriamanitra. Meteza ho foana. Raha tianareo no fenona, mafoiza tena dia aka toeran'Andriamanitra. Ianareo manafoana, Andriamanitra ho namena.
Re zava-poana rehetra tony hoe tsy maintsy ataonareo zao, tsy maintsy ataonareo ty, ary tokony ataonareo zao, ary tokony ataonareo zao. Adino zany fa niala amin'ny fanahinareo zany. Atao voe Andriamanitra avela ao hatramin'ity tontolo, hatramin'izao andro zao mba ho anao manontolo. Tompo, fotorotoro no anatonako, fanahy mangorakoraka no anatonako. Tianao aho, ary fantatrao fa tianao aho, ary tiako adinona ny rediredy rehetra ny amin'ny hoe fifadikana 70 andro mahitako raha afaka anakaiky an'Andriamanitra kokoa ny tenako. Sy ny hoe ity zao sy ny afako rehefa dalàna rehetra eo atsaro zany. Tsy misy milaza aminareo mihitsy ao amin'ny teny fa tokony ifadianina 70 andro ianareo. Tsy misy zany, tsy misy mihitsy miteny aminareo fadianina ao amin'ny Baiboly raha tsy hoe Andriamanitra no miteny aminareo. Ary raha fadianina ianareo dia tsy noana sy ireo hafa rehetra eo. Aorian'ny fifadikanina ataonareo rahalahy dia ho faly sy mirana hatranatrany ianareo. Hoy izy aza miseho anatrehan'ny olona toy ny ataon'ny mpiatsara velatsy zay manao tarehy malahelo sy manjobo. Fadianina 70 andro ah, tsy mety amin'ny tsonosony nifika niena 37 ary lazain'izy ireo amiko fa tsara kokoa ny fijery ahy taty aoriana. Fadalàna fa namamitaka avy amin'ny devoly zany. Ny makeo amin'ny alitaraka manao hoe voninahitra, 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 mara-patonganareo tsy mahateny zavatra hafa intsony. Ary lazaina fa tsy maintsy miteny amin'ny teny tsy fantatra vao mahazo ny fanahy masina. Fadalàna fano zany, esory ao amin'ny rafitrareo zany, ary makanesa eo amin'ny ten'Andriamanitra. Ozy mibeba areo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo mba hazo famelana ny elokareo, ary ianareo indray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Raha tsy mihazona ny ten'Andriamanitra dia tsy Andriamanitra izy. Amen. Fano ny tenanareo aoka ho fenona. Amen. Tiako zany, zay ny teniny lazany Andriamanitra. Marina zany, ary rehefa lazain'Andriamanitra zany dia Andriamanitra no ihany aminy. Eny ary fa rehefa ny manana rehetra ataonareo, ny fakanesana ny ampiangonana rehetra ataonareo, toy ny zava-misy ao amin'ny orinasa fanaovana fiaradalaby zay anamboaran'izy ireo andreny andiana fitateran'entana lehibe na andiana fiaradalaby lehibe fitateran'olona. Efa niasa tao ah fa alain'izy ireo ka amboariny reny lamasinina lehibe reny sy ny afako, ary ametahany hazo mafy asiny hazo roatra manodidina sady tsara endrika ny rehetra. Apetrany eo amin'ny lalamby zany nefa maty tsy afa-mihetsika. Efa eo le milina saingy tsy misy manetroka, mipetraka teo fotsiny io. Ny hafa ao anaty fitenena ny zavatra ilaina ankehitriny, ny manetroka ny zavatra ilaina ankehitriny, ny zavatra ilaina ampiangonana ankehitriny, mampangotraka amin'ny hafanana, mampangotraka indrindra ka hampangotrana ny ota hiala amin'ny fiainanareo dia ny fitiavana. Ary raha tsy afaka ifankatia-nareo ahoana ny itiavanareo an'Andriamanitra zay tsy hitanareo? Manarina fahotana maro ny fitiavana. Meteza ho latsa-pity amin'Andriamanitra dia ifankatia-nareo, dia ho tianareo ny fiangonana, ho tianareo ny aminy, ho tianareo zavatra rehetra mendrika, ka nalavitra andreo zavatra zao tontolo zao ianareo. Rehefa namamitaka mandeha ka milaza amin'ny olona zao na ny afako, tsy maintsy manao an'izao izy ireo, tsy maintsy manao an'ity izy ireo, vokatry ny tsanganan'ireo anaram-piangonana zany. Ary nanana fanambarana kely izy ireo ka nilaza hoe ankehitriny eto inoko fahatiny lehilahy, inoko fa ny karazan-javatra toy ny hoe fikana dia ao amin'ny Baiboly. Mety zany, marina zany, nanao anaram-piangonana avy amin'izany izy ireo. Rehefa mika anareo dia manana azy, nefa tsy anananareo. Tsangana indray manaraka ary milaza hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra. Marina zany ao amin'ny Baiboly eo. Eny rehefa miteny amin'ny teny tsy fantatra anareo dia manana azy, kanefa maro aminy no miteny amin'ny teny tsy fantatra nefa tsy manana azy. Hitanareo tsy zay le izy tsy tompoko. Maro amin'izy ireo no milaza hoe eny tsy maintsy maminany zahay. Jereny amin'ny reto-paminana anao tandroka teny andohany, izay nitsambikina tetsy teroa sady naminany nefa omeka iaby mandainga ianareo rehetra eo. Amen. Marina zany. Tsy toy zany ny fahatongavan'Andriamanitra. Tonga eo amin'ny fotsotr'Andriamanitra zay manatona amin'ny fanahy torotoro sy mangoragoraka, fa zay mandeha mamafy ampitomanina dia verina amin'ny fiobina raha hitondra amboary eny aminy. Amen. Aoka zavatsara zany resakaizy. Betsaka tokoa ny demonolojia, dia ireo demoniah miasa ao amin'ny fanahin'ny olona. Jereo tsara ny voza entiny, jereo tsara ny karazam-piainana ny veloma ilay olona. Zao ny fomba fietsiny, jereo ny fomba fanaony, zao ny antony manosika azy ireo, ka tsy hay atao tsotro zao. Fa raha miteny aminareo hoe ny fomba tokana indro misy fiara eto milahatra tsara eo ka ao Charleston ny lanitra, tsy vitanareo nandeha tongotrany fa amin'ny alalan'ny fiara ihany no ahafanareo makany. Ary ny olona tsirairay izay miampita ny faritra dia tsy maintsy mitondra lasantsy 10 galona, efa eo ny fiarany. Nefa raha tsy manana lasantsy izy dia tsy vitany ny ampandehany io. Eny toy zany tanteraka mihitsy ny zava-misy ny amin'ny lanitra. Raha maty tsy manana an'Andriamanitra ianareo na toy ny inona amiko ny fomba ny velomanareo na firy fiara namboarinareo, raha tsy ao ny fitiavan'Andriamanitra mba hisintona anareo ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia very ianareo. Zany dia ny negatif sy ny positif. Na toy inona maro ny positif amin'ny herinaratra mandalo eto ty, raha tsy misy taroby mifandray amin'ny tany dia tsy hisy mihitsy ny hazavana. Marina zany. Tsy maintsy mamaka sy miorona ianareo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ry rahalahy, ataovy zay kiambana ny negatif sy ny positif fa azo hazavana ianareo. Ny hazavana ny filazantsara toy ny fahiny zay iparitaka avy amin'ny moron-drano ho amin'ny moron-drano.
tsy ho azonareo mihitsy io ratsy zay na toy inona fihetsiketsehana sy tsambikina mety vitanareo amin'ilay positif. Ilainareo ny manana ny taroby mifandray amin'ny tany mba hampirehitra ny hazavana. Amen. Efa mba tsikaritra ve asio taroby mifandray amin'ny tany eo amin'io fa idina ao amin'ny efitra ambany ny tsiraray amin'io ao amin'ny tany avy hatrany. Ary isaky ny misy olona mamaka sy miorona ao amin'ny ten'Andriamanitra dia mamaka sy miorona eo amin'ilay kalvariany izy. Eo no misy ny vato fantsika dia ilay andrin'Andriamanitra mafiorona nentina ho eo izy mba hamoahany taratra ny hazavany filazantsara. Amen. Fantatrareo ve ny olana? Ny olona ny amin'ireny toerana fiandrasam-paty lehibe mangatsika sy ara-pomba ireny dia milaza ho mitoro filazantsara. Nisy mpitoro teny kely tonga teo amiko omaly mpikambanao amin'ny anankiray amin'ireo anaram-piangonana lehibe indrindra misy eto amin'ny firenena ankehitriny tsy katolika. Hoy izy, Rahalahy Branham, leo sy reraka. Hoy izy fa asan'izy ireo manao rebareba mpitoro teny rehetra sy mamadika vozon'akanjo sy mitory zavatra toy izao ary izy ireo nilaza aminay izay tokony hotoriana isaky ny teny tokom-bonana. Hoy izy, tsy zakako intsony zany. Hoy izy, inona no tokony ataoko? Tokony hanomboka hitoro filazantsara ve aho? Hoy ary rahalahy, raha mbola miaraka amin'ny anaram-piangonana ihany ianao dia zao zany. Mijanona fotsiny eo amin'izay maizy azy ireo kanefa mandehana eo amin'ilay loholona eo aminareo na izay mpifehinareo eo amin'ny firenena ka atao hoe tompoko nateraka ny fanan'Andriamanitra indro ny tenin'Andriamanitra. Raha mela hitory an'io ianao dia hijanonao amin'ny fiangonanao raha tsy zany andeha omeo any olo-kafy zany. Zay ny fomba fanaovana azy. Aza mila korana, aza ho negatif, avoino maizy anareo ary lazaony amin'io. Marina zany. Hoy izy, Rahalahy Branham, heverinao ve fa hanana fiangonana? Hoy eo amin'izay toerany fato ny angonany voro mahery. Marina zany. Anaraka izy ireo. Tahaka an'ity lehilahy nampikodroka akoho ndray mandeha. Tsy vazovazo zany, tsy vazovazo no ilazako an'izao. Misy tepoka tiako atongavana. Ampikotroka ny akony izy ary tsy ampy ny atodina ananany dia nasiany atodina ganagana teo ambany anankiray. Ary rehefa fo izy rehetra, ilay ganagana ny tena nampome indrindra ny fijery azy raha teo amin'izay efa hitandreo akoho. Koa dia naneno ilay reny akoho mba hiantsony andreo akoho dia nanatona ny akoho kely nefa tsy nahiny an'io fomba fiteny io ilay ganagana fa andray andro dia nentin'ilay reny akoho tao ambadik'ilay rovo izy. Nisy lakan-drano tao ambadik'ilay rovo. Rehefa nandrian'io fofondrano io ilay ganagana kely dia nakeny amin'ny rano faingana indrindra arak'izay vitany. Hoy ilay reny akoho hoe kokokokok fa hoy ilay ganagana kely hankihany nizotra nakeo amin'ny rano izy nahoana efa ganagana ny toetrany. Rehefa reny ilay fofondrano ny rahalahy tsy vitany nijanona lavitra an'io satria efa ganagana izy teo. Eny zao no lazaiko an'io na iza olona tena mitady ny ahita an'Andriamanitra dia tsy amela izay fiangonana hanondro aminy izy ny hoe tsy azo natao zao na ny afako raha manana ny toetra an'Andriamanitra ao anatinareo ianareo dia zotra eo amin'ny fahamasinana, izotra amin'ny zavatra marina, anohina ny zavatra marina, anao izay zavatra marina, isaintsaina izay zavatra marina, ivelona arak'izay zavatra marina. Raha ganagana dia ho tia rano, raha kristianina dia ho tia ny Kristy, raha demnia dia ho tia an'ireo zavatra ny devoly, raha vorona maloto dia hihinana ireo zavatra maty, raha kisoa dia hikarokaroko eo amin'ny fako. Aiza ny misy anareo androany? Eny milaza tena hoe ty ambony aty anareo ka hoe mihinana an'ireo zavatra ny tompo nefa mandeha midina eny ka mikarokaroka zavatra miaraka amin'ny devoly. Misy zavatra tsy mety eo amin'izany. Aza mihaino an'ireny fanahy reny intsony dia miahy izy ireo na dia ilainareo aza ny toetra irery. Saika ireo lehilahy sy ireo vehivavy na vita zavatra teo amin'ny fiainana dia ireo lehilahy sy ireo vehivavy ny toetra irery niaraka tamin'Andriamanitra. Jereo Mikaia tohina ny jorony teo tsy ny vatolampin'ny Gibraltar fa ilay vatolampy fahagolo. Hoy izy, tsy tenina inona na inona aho, tsy ahoako izay lazainy seminaire, tsy ahoako izay lazainy fiangonako, tsy ahoako izay lazainy mpanjaka, na dia tapahan'izy ireo aza ny lohako. Izay ataon'Andriamanitra tambavaka ihany no lazaiko. Marina ny azy, marina ny azy. Amin'izao andro zao ry lehilahy sy vehivavy aza rarahina ny tolotra omeny izao torozavanareo ny fitsaboana mety ananany izay karazana vaksiny mamono mikroba ananany amin'ny filazany hoe raha mikambana fiangonana ianareo dia lamina tsara. Vaksiny santoko zany. Nahoana mbola eo aminareo ihany ny aretin'ny fahotana? Marina zany. Saingy misy zavatra ambarako anareo rahalahy, izay nisy vaksiny anareo ny amin'ny fahotana dia ny fahatongavana amin'ny alalan'ny rasaribidiny Jesosy Kristy Tompo sy ny ofeniny ny fanay masina. Ary zany no anisy vaksiny anareo ny amin'ny fahotana rehetra dia totika any an-danitra ny fanirianareo rehetra ka tsy hanana fotoana ho an'ireo zavatra zao tontolo izao. Ivavaka isika. Rainay any an-danitra rehefa mahita an'ireo fanamamitaka ireo eo amin'ny olona zahay ka malala fa manamavo ny zavatra Andriamanitra izy ireo. Mangataka ho Andriamanitra ny androbahanao ny lehilahy sy ny vehivavy tsy raray androany. Enga nemba ho andro an'io tompo izay atongavan'izy ireo sainy fa tsy mifanitsy amin'ny teny ny fiainan'izy ireo sady ny haino zavatra diso izy ireo ka nataony devoly izay nahavariana azy ireo tamin'ireo magazina ratsy True Story, ireo fahadalany zao tontolo zao ratsy sy ireo karazana sinema ary ny televiziona maloto. Andriamanitra zavatra tsy an'ny kristianina jereny zany. Andriamanitra mamparary anay zany. Nilaza ianao fa nakararaka nampandohanao zany. Hoy ianao ny ambono miverina amin'ny lohany ary ny kisoa no makeo amin'ny fotaka nisy azy.
ny amboratsy no andoha zavatra iteny amin'ny olona teraka tapany na milaza tena ho izany pe tsara velatsy makeo amin'ny alitara ka tahaka ny hoe andoha zao toy zao izy ireo rehefa tsy hita izy ireo indro fa miverina eo ka mihinana ilay zavatra indray. Andriamanitra ao diovy ny tranonao tompo. Halleloia. Irao ny fany masina miaraka amin'ny fandresen-dahatra toy ny tamin'ny fahiny izay anadio ny fanirian'ny olona ka anadio ny fanahiny sy anadio azy tanteraka ny ahatonga azy ho famoronana mizotra ho any an-danitra hanome azy avozy toy ny voromahery ny fataon'ny rano ny voadiny mba ahafahany miakatra sy hihoatra andreo zavatra ty zao toy zao ity ka hiakatra fainganany amin'ny abakabakany izay ahafahany mahita vilavitra an'ireo olana ho tonga. Ekeo zany tompo nampitanyireo mpaminanina ho tahaka izany ianao voromahery izay manana ny masony voromahery afaka hiakatra any ambony ka hita zavatra maro mialohan'ny isiny eo. Andriamanitra ô tahio ty fiangonana kely ty, tahio reto olona tonga eto reto, tahio re vahiny tonga eto aminay anio ary avelao izy ireo alala fa tsy mikendry olona iray manokana akory zao afatra zao fa mivantana indrindra tompo amin'ireo zay tena manan-javatra ilaina amin'ny fahalalana fa tsy maintsy hiaraka iseo eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra zay indray andro any ary amin'ny fahalalana fa ho azonina ho tompona ndraiky zay noho ny fahalalana ny fahamarinana nefa tsy nilaza zany. Raha eo mangataka mba andray an'izany ny fotsiraray amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ipondrena fotoana fohy manontany tena raha isy olona ilaza eto zao maray zao hoe Rahalahy Branham leo sy reraka ny amin'ireo zavatra-dratsy reo aho misy zavatra tsy misy vidiny mifamatotra amiko hatry ny hely miteny foana aho raha tokony angina misy zavatra ataoko nefa tsy tokony ataoko ary fantatro fa tsy mety amin'ny kristianina zany tsy tiako ny hanao an'izany fantatra Andriamanitra fa tsy tiako ary tsy tiako ny hainao ny fanaratsy intsony io zavatra io no nanakanana nandritra ny fiainako rehetra tsy hanana ny tena fitiavana sy ny fahafahana ao amin'ny Kristy. Tiaka ianao raha hivavaka ho ary Rahalahy Branham aoka izy ireo mba hiala amiko zany amin'ny ty andro ty hanangana tananareo fianareo aoka iondrika aloha rehetra hitanareo Andriamanitra ola 12 andro reo tanana reo zavatra kely tsy misy vediny reo zavatra tsy kely mahatonga anareo miresaka na manomboka manao karazana disadisa kely ao am-piangonana ka indro fa tafiditra ao miresaka toy zany ianareo tsy avy amin'Andriamanitra zany ny fifanimpahana eo anivon-dralahy aza manao an'izany zay ny tadiavinareo tsy zay ny tadiavinareo ary reo zavatra-dratsy kely reo fatezerana kely ratsy sy reo hafa rehetra zay manakana anareo tsy androso ataovy Andriamanitra tsy mila ny zavatra io intsony efa leo sy reraka ny amin'io vonina androany ny anary an'izany manatona ankehitriny tompo ary tiako nisaraka amin'ireo fitiavantenako rehetra raha manao ratsy any rahalahiko de hivavaka ho azy raha de zany azy raha manao ratsy any raiko de ho tiako hatrany izy raha de zany azy raha manao ratsy any raha matovadiko na rangahavantiko de ano ny diako anatrehan'Andriamanitra mpanetretena hatrany aho tompo ny fanjakanao rery any no jereko tiako ahitsy ny fisainako tiako feno ny fifaliana ny foko tiako ny ano ny diako rehefa migonogona manodidina ny olana mbola tiako hatrany ny ananatra ny tanako sy ny foko voadio anatrehanao tompo amin'ny fahalalana zao hoe iaona aminao andray andro any zany ny karazana fahatsapana ilaiko tompo ataovy toy zany amanomboka anio sitraka reo ve ny anangana ny tananareo ho anareo zay tsy mbola nanangana ny tanany teo Andriamanitra hitanareo Andriamanitra hitanareo ranabavy omeo fekira kely zay raha mbola eo ampindrena ny lohanay atray zany tena fahamatonanareo aza milalao ankehitriny tsy fotoana filalaovana zao fotoana fandraisana ankehitriny zao ny fotoana tsy maintsy azahoanareo anio avy fano amin'io rehetra io ny tenanareo ankehitriny sitraka reo ve avy omeo an'Andriamanitra zay rehetra nananareo atao ve Andriamanitra tsy manan-javatra firy vehivavy ao an-tokantrano fotsiny ny tenako tsy mahefa zavatra firy tompo nefa azoko atao ny amaky ny baibolinao azoko atao ny hivavaka isan'andro azoko arina avokoa ny fako rehetra atao tsaiko azoko atao ny hisaraka amin'ireo rehetra reo meloka amin'ny zavatra maro zay voalazan'io mpitoroteny io aho anio maraina koa foanako amin'izany ny tenako anio tsy mila anio nefa Andriamanitra fenoy amin'ny fitiavana fenoy amin'ilay zavatra zay afahako mitiny fahavaloko ratsy indrindra tena izay ny tadiaviko tompo raha eo mpitendrena izy io eto tsy tianareo ve no tonga ankehitriny ka hijory eto amin'ny alitara fotoana fomonja raha indro fa hiangona eto sika mba hanonona vavaka raha tena matitra ianareo ankehitriny raha tena vonona ny afoy anio ianareo de tsy hialy eto amin'ny alitara ty mihitsy miaraka amin'io amponareo ianareo androany raha anatona amin'ny fahatsorapo ianareo ka na hoe manatona eto fotsiny ka hijory eto Rahalahy Branham fa hanonona vavaka ho amanokany ianao eto tika ianareo raha anatona ka hivavaka sitrakareo ve no tonga ankehitriny raha mbola miondrika alohanareo iza no hitsangana ka ho tonga ety amin'ny alitara hijory manodidina ny alitara aza mba mandalo fotsiny eo amiko ry mpamonjy mora fo enoy ny antsoko ampanetretena raha indro fa miantso ny hafa ianao aza mba mandalo fotsiny eo amiko ry mpamonjy enoy ny antsoko ampanetretena raha indro fa miantso ny hafa ianao aza mba mandalo fotsiny
eo amiko No matter how long na you've hatramin'ny been ovina no efa na-kristiana anareo you still got those little moa ve mbola misy an'ireo fanaratsykely reo miresaka aminareo that fly loose. ka mahatonga anareo tsy mafeteny mahatonga anareo miresaka ny amin'ny olona When somebody comes up and goes to rehefa misy tsy olona tonga eo ka miresaka olo-kafa dia miditra amin'izany ianareo ka tena tsy asianareo fotony izy ireo tsy mety zany raha laza manao zany izay no nakana anareo tsy hiditra amin'ilay tany nampanantenahina any aparany raha manana ny zavatra-tsy kely io izay tsy tokony ananareo fotsiny anareo raha tsy tena amponareo ny fitiavan'andriamanitra sitraka reo ve ny ora matosy sy ranga marina ka aketo ary anao hoe andriamanitra ankehitriny nao nafanako an'io rehetra io zao maraha izao eto mihitsy olo-kafa aho raha hiala eto amin'ity alitary ty sitraka reo ve no tonga moa ve misy mpanota tsy mbola nalaiky an' jesosy eto nefa fantany fa mpanota izy tsy mbola mahafantatra azy toy ny mpamonjy anareo ianareo hoy ianareo raha labranamy eny no veriko fananana fafinaretana maro ah nakany amin'ireo dia sy ireo fety ary ireo zavatra rehetra reo ah mijery an'ireo sary mihetsika ratsy ary namaky an'ireny karazana boky ratsy reny namaky an'ireo boky feno tantara matsiravina to nafaly ihany namaky an'io ry rahalahy misy zavatra tsy milamina aminareo zay ny zavatra tianareo hitanareo avelao ho hitako ny zavatra vakiny le ray avelao ho hitako zay jereny hoeniko ny mozika enony The other day coming along in a raha iandro raha car, nandeha fiara aho person, nisy olona nanisy tanana ary namantika ny radioko some kind of old vulgar nisy music. karazana mozika matsiravina hoya vonoza ny zavatra any I don't want to hear that. tsy te ianao zany ah karazana bogiwoge ratsy no teo hoy izy fa tiako ny mianao zany hoya misy tsy mety nytoetranao diso ianao And I was out there a few days rehefa like teny that, aho andro vitsy taoriny zany teny amin'ny ilany tendrombohitra na avoana nanjo miaraka tamin'ilay olona de niry reo vorokely the Lord from the ny kora raika reo alouette nanidina teny amin'ny abakabaka ny siditsidina antitra na ny rossignol ny rafiderany nika teo amin'ny zazalahy io ah nanao hoe jerero zatovy zany ny mozikako aoko zany andefoana io ny radioko nampidina azy reo andriamanitra mba hira ho ah mandritry ny maheto ah mahatony ny fanahiko zany tsara lavitra no reo karazana fadalana rehetra reny jackbox mitabataba reny mandeha tsakojanona ka tsy ahafahany tena akory misakafo eny amin'ny toerana fitsakatsakana fihinany devoly zany fonenany devoly zany lasa rava noho ny fahotanany rehetra move ka misosomo amin'io ianareo ka mahazo fafinaretana amin'izany raha indro fa mampiditra vola amin'ireny vata ratsy reny izy ireo ary eo koa reo karazana zavatra maloto mivoaka avy ao mahazo fafinaretana amin'izany va ianareo enatra ho anareo azo ny femorana lavitra n'andriamanitra tsy mahalala n'andriamanitra raha nahalala n'andriamanitra atao amin'ny famialana ny eloko areo ianareo dia tsy hainy mihitsy an'ireny karazana fahadalana reny maty zany ho anareo fa ampandoa anareo zany tsy mila an'io anareo tsara noho zany ny fihinanareo tianareo andriamanitra sitrakareo va no tonga zao maraha izao andohaliketo miaraka amin'reto mibebaka reto zao maraha izao indro misy lehilahy sy vehivavy maro mandohaliketo zay efa kristianina nataona maro tsy milaza hoe tsy kristianina izy ireo fa ny zavatra izahako atao dia ny manambara amin'izy ireo fa io de miatonga eo amin'izy ireo io no manakana azy tsy anana fifaliana feno fa fifaliana ny fany masina eny mifoa mamy mandeha matory amin'ny mamy mandritry ny andro ah mamy mandritry ny alina mamy fa izany dia tiako tsotro zao zany mandeha manjono ah miaraka amin'ny fotsiny hoya ny mpamonjy mora fo eno ny antsoko ampanetretena mandeha miaza aho sady mira fiderana n'andriamanitra mitory teny aho nazanazaleako tsy tianareo ve notoy zany feno ny fany masina mampietana anareo zany oh la iano an'ireny hira ratsy maloto reny ve aleo hira zao mizotra ho any amin'ny tany nampanantenaina aho mizotra ho any amin'ny tany nampanantenaina aho oh iza no tonga ka andeha hiaraka amiko mizotra ho any amin'ny tany nampanantenaina aho mizotra ho any amin'ny tany nampanantenaina aho mizotra ho any amin'ny tany nampanantenaina aho oh iza no tonga ka andeha hiaraka amiko mizotra ho any amin'ny tany nampanantenaina aho rehefa hitan'io fitsara-pahasambaran'io aho ka ho voata mandrakizay rehefa hitany tavany raiko aho ka hitsahatra eo an-tratrany mizotra ho any amin'ny tany nampanantenaina aho mizotra ho any amin'ny tany nampanantenaina aho oh iza no tonga ka andeha hiaraka amiko mizotra ho any amin'ny tany nampanantenaina aho
tsy tianareo ve no tonga ka andeha araka aminay? Tsaroky raha mbola 500 teo sika ka anjoro teo aho nanao batisa olona 20 saiko tamin'ny vaninandro toy izao tetsy amin'ilay renirano tetsy. Rehefa tonga ana miratra teo io kitany maraina lehibe io teo amin'ilay renirano. Aleloia! Nisy feo nivoaka avy tamin'izany nanao hoe ndray andro any anaparitaka ny filazantsara era zao toy izao ianao. Oya, zazalahy kely mahatra tsy mahay ninninona ve avitan'io fa soavan'Andriamanitra zany. Amen. Oh, iza no tonga ka andeha ialao zany esory zay rehetra mitambesatra ankehitriny. Aza mihaino an'ireny fanahy mamitaka ireny. Avy eno ny tenin'Andriamanitra zao lazainy tompo. Sambatra zay nona sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no hovokisana. Anondrika alohantsika sika ankehitriny raha hivavaka miaraka amin'ireo zay eto amin'ny altara. Rakizy malala, tiako hotsaronareo amin'ity marain'ity fa ny maheto anareo dia nianaisitra zay mitambesatra. Nianaisitra an'ireo rehetra mitambesatra ny mahito anareo mba amin'ireo ota malaky mahazo anareo. Hoy Paoly ao amin'ny Hebreo 12 satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona. Dia aoko sika koa anaisitra zay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota zay malaky mahazo antsika. Ary inona koa no lazaiko fa ho lany ny andro raha milaza ny Gideon na Balak sy Barak, Samson ary Jefta, Davida koa, Samuel ary ny mpaminany zay nandresy fanjakana tamin'ny finoana, niasa fahamarinana, nahazo teny fikasana, nanakombona ny vavan'ny liona, namono ny fidedadedany afo, afaka tamin'ny lela-tsabatra, raha nalemy dia nampatanjahiny, tonga nahery, nampandositra ny fahavalo. Ny vehivavy nandray ny azy efa maty ary ny sasany niaritra fampijaliana fanesona mafy kapoka eny ho fanampin'izany ny fatorana sy tranomaizina ary ny sasany nalaim-panahy fanesona kapoka ary rehetrareo nahazo laza tsara noho ny finoana. Ary reo rehetrareo na dia efa nahazo laza tsara noho ny finoana azy dia tsy mba nandray ny teny fikasana fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika mba tsy atao tanteraka reo raha tsy efa mbi eo koa isika koa amin'izany. Satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona. Dia aoko sika koa anaisitra zay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota zay malaky mahazo antsika. Ary aoko sika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokanana napetraka eo anoloantsika izao. Mijery an Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy zay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro enatra mba hazony ny fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka eo amin'ny akavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Ho Jesosy tamivavaka nataony raha eo manamasina ny tena koa aho. Indro fa nanamasy tena ho an'ny fiangonana Jesosy. Azony natao nanambato fa tsy natao zany. Nanamasy tena izy. Hoy izy manamasina azy ireo aho raha eo amin'ny fahamarinana. Ny teninao no fahamarinana. Ankehitriny aoko sika anaisitra zay rehetra mitambesatra raha tezerana no aminareo ka misy zavatra ao aminareo zay manosika anareo hiteny zavatra tsy tokony ho tenenina. O Andriamanitra o, apetrao eto zany zao, apetrao eto zany. Jereny fidina ny afo ny altara eo ka anaisitra io. Jereny fandalovana fitiavan'Andriamanitra amin'ny famorana eo. Jereny io fitiavan-tena ratsy rehetra io. Lay fomba firesaka ao amin'ny rahamatovanao, lay fomba firesaka ao amin'ny rangavadinao, lay fomba firesaka ao amin'ny mpifanilatrano aminao, lay fomba firesaka ao amin'ny olona ao am-piangonana. Apetrao eo amin'ny altara zany zao mana izao. Fa idina ny afon'Andriamanitra ka anaisitra zany eo ny eo ary ny fitiavan'Andriamanitra no irehitra eo amin'ny toerana. Raha marary ianareo apetrao eo amin'ny altara zany. Ataovy hoe tompo indro zany amorony fanahy madio ahy, amorony herin'ny farasitrana atao anatiko. Jereo zavatra ataon'Andriamanitra, ataon'Andriamanitra zany zao mana izao. Rainy any an-danitra eo miondrika eo amin'ny fanatrianao zahay ho an'reto zay eto amin'ny altara. Aoka ny fahasoavanao hitoetra eo amin'ny tsiraray amin'izy ireo raha eo. Ankehitriny izy ireo raha indro tompo tsy afaka anao an'izany eo amin'ny toerana izy ireo izy tenany ihany no tsy maintsy manao an'io. Tsy misy olona afaka anao an'io amin'ny toerana, izy irery ihany no tsy maintsy manao an'io. Aoka ny fanan'izy ireo ankehitriny mba hilaza ao anatiny hoe o Andriamanitra o, izao atezerana zao apetraka eto zany tompo, tsy ho raisiko intsony io. Na inona mitranga na inona midona avelaka eo zany manomboka zao. Ity lelako zay mora miandany foana amin'ireo andiana ampifosy. Tompo apetraka eto zany, tsy ho raisiko intsony mihitsy io. Amasino lelako tompo.
aoka watsapa ny fandalovan'ireo anjely tony teo amin'ny Isaia rehefa ozy malotomolotra lozako dia tonga ny anjely nakatandra ary nakeo amin'ny alitara ary nandray vato mahamay ka nataony teo amin'ny olony ary nao masinina io. Andriamanitra amasininy be resaka rehetra zao maraina zao reo zay miteny zavatra diso ka mamafa disadisa ekeo zany tompo reo aretina rehetra zay niondrika teto ato amin'ny efitrano ity reo olona marary amin'ny fahalalana fa dia amin'ny ihany koa reny. Andriamanitra amampanompona ho ahy melohaka amin'ny anaran'i Jesosy reo aoka zany ivoaka amin'ny olona marary rehetra ary aoka ny olona maloto rehetra zay manana fisainana maloto ratsy tsiritra dia reo lehilahy sy reo vehivavy. Andriamanitra esory iala amin'izany ireo rehetra zay eto ka miezaka ny ala misigara amin'ilay fiarahana misotro kely amin'ireo fetifety kely sy ireo zavatra miaro fitiavan-tena. Andriamanitra fo azy amin'ny fanahy masina ny fony izy ireo ka tonga azy ireo tsy hanina andray zavatra entsony tsy ho ampy ny toerana ho feno ny fanahy masina loatra ianareo manomboka amin'izao fotoana izao. Andriamanitra ataovy roa miafy ty fiangonana kely ity ataovy fotoana ny fanahy masina ataovy ho afo mirehitra mba ahafahan'izao zao itodika ka hita ny voninahitra Andriamanitra. Andriamanitra atomboy amin'reto andian'olona vitsyreto zany amin'reto roa na telonjato eto zao maraina zao ekeo zany tompo diovy ny fo rehetra ny metodista rehetra ny batista rehetra ny katolika rehetra ny presbyteriana rehetra ny pentekotista rehetra tompo esory ialo ampony izy ireo zany aleoko izy ireo anatona anao anio ekeo zany raha eo apetraka aminao izy ireo ary ankiniko aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho amin'ny fanadiovana ny fanahy sy ho amin'ny fanasitranana ny vatany. Amen. Manontany tena ho anareo eto amin'ny alitara efa navelanareo ve reo mitabesatra aminareo mahatsapa ve nareo fa efa napetrakareo eo zany raha tsapanareo fa napetrakareo zany dia nareo no hitsara fa inareo no mivavaka eo mitoro-teny ny tenako fa inareo no mivavaka efa navelanareo ve ny eta mavesatrareo rahalahy renabavy tena vitanareo ve ny amelan'izany eo raha vitanareo zany dia atsangany tananareo anatao hoe eny Andriamanitra avelaka eto zany ankehitriny ny tsy firarahiko dia apetraka eto amin'ny alitara ahoana ny aminao itsy amin'ny faran'ny alitara eo ankavanako itsy ry madamo vitanao ve ny amelan'izany eo vitanao ve ny amelan'io zavatra ratsy mitambesatra io eto anao hoe eny ny finoko mijery anao ianao le zanak'olo tao Kalvari andesika rehetra iran'izany ankehitriny ny finoko mijery anao ianao ry zanak'ondry tao Kalvari o mpamonjy soa eny eno iaho raha mivavaka esory iala ny fahadisoko rehetra aoka manomboka anio ho anao manontolo aoko sika hitsangana mpanajana indrindra isika rehetra eny eno tsara ho anareo rehetra eto aoka tsy sisy ala fa tsy mifarana amin'ny fivoriana tiako ianareo raha androbaka an'io hafanam-panahy-kely masina sy mendrikajy io eo amin'izao lalatsarotra maiziny fiainana diaviko zao feno fahasairanana manodidina aoka ianao no mpitaridalana ataovy isinda reo aiziny avia mafan'ireo ranomasina alahelo ary aoka aho manomboka an'io ho anao manontolo aza miran'izany ho an'ilay eo anilanao fa kipiro masonao ary andesika iran'izany moramora no sady anangana tanatsika amin'Andriamanitra eo amin'izao lalatsarotra maiziny fiainana diaviko zao feno fahasairanana manodidina ahy aoka ianao no mpitaridalana ahy ataovy isinda reo aiziny avia mafan'ireo ranomasina alahelo aoka aho tsy analavitra anao mihitsy ka hisitaka aminao manana ray aho any ankoatrany manana ray aho any ankoatrany
manana ray aho any ankoatrany eo amin'ilay moron-drano iray. Ndray andro mamiratra any dia andeha aho ka hita azy. Ndray andro mamiratra any dia andeha aho ka hita azy. Ndray andro mamiratra any dia andeha aho ka hita azy. Eo amin'ilay moron-drano iray. Mety ho rapitsy io andro mamiratra io. Mety ho rapitsy io andro mamiratra io. Mety ho rapitsy io andro mamiratra io. Eo amin'ilay moron-drano iray. Manontantena hoe firy aminareo no manana ray any amin'io tanàna io. Atsangano hoe tanànareo firy no manana reny eo amin'io tanàna io. Atsangano hoe tanànareo firy no manana mpamonjy eo amin'ilay tanàna. Atsangano hoe tanànareo. Tsy fionana mahafinaritra va izany. Tsy fionana mahafinaritra va izany. Tsy fionana mahafinaritra va izany. Eo amin'ilay moro. Tika anareo rano zavatra. Eny raha eo piranana indray sika. Tika anareo raha indray tanana olon-kafa eo andilanareo ka anao hoe ry lalary anabavy mivavao mba hionako aminao any amin'ilay tanàna. Aza tao zany raha tsy tena avy ao-ponareo. Firy no te hiona any. Firy no te hiona amin'ny olona rehetra eto. Isika azo antoka fa titsika zany. Eny andesika ifandray tanana fotsiny ka anao hoe te hiona aminao aho rahalahy. Te hiona aminao aho any ambadiko zao fiainana zao. Eny mandritra ny rahantsika ny hoe manana mpamonjy aho any ankoatrany. Eny ary manana mpamonjy aho any ankoatrany. Manana mpamonjy aho any ankoatrany. Manana mpamonjy aho any ankoatrany. Eo amin'ilay moron-drano iray. Ndray andro mamiratra any dia andeha aho ka hita azy. Ndray andro mamiratra any dia andeha aho ka hita azy. Ndray andro mamiratra any dia andeha aho ka hita azy. Eo amin'ilay moron-drano iray. Tsy mahatonga anareo mahazo aina tsara va zany? Tsy mahafinaritra va zany? Jesosy azony manakaiky ny azo fijaliana aho. Misy loharano sarobidy eo. Lakan-drano ny fanasitranana maimaim-pona ho an'ny rehetra. Mikorina avy eo amin'ny Kalvari. Manangana tanana ny rehetra eto. Ao amin'ny azo fijaliana. Ao amin'ny azo fijaliana. No voninahitro mandrakizay. Mandra-pahitan'ny fanahiky nakarina. Fitsaharana any ambadiky ny renirano. Ao amin'ny azo fijaliana. Ao amin'ny azo fijaliana. No voninahitro mandrakizay. Mandra-pahitan'ny fanahiko nakarina. Fitsaharana any ambadiky ny renirano. Tiako izy. Tiako izy. Satria ny tiay mialoha. Ka maty ho famonjenay. Tao Kalvari. Terahin'Andriamanitra. Andesika ho tony ankehitriny.
aondre fotsiny lohantsika ary amin'ny fomba tsara fanaovantsika azy. Andesika idera azy fotsiny amin'ny fanandratantsika ny tanatsika ka na hoe misaotra anao Tompo ny amin'ny famonjenao ny fanahy. Misaotra anao Tompo nanasitra anay. Misaotra anao Tompo tamin'izay rehetra nataonao. Nitondra fanafana mamy, nitondra famonjena mamem-pona. Misaotra anao Tompo. Omena ianao zao fanatim-pisaora zao. Midera anao zay satria feno fitiavana tokoa ianao. Ianao lay Lilia eny Andohasa, lay kitany maraina, lay voninkazo any Sarona, lay rehetra ao amin'ny rehetra. Ianao lay ray, lay zanaka, lay fany amin'ny masina, lay atrizay, ankehitriny aroavy, lay alfa sy omega lehibe. Ianao lay anankiray mahafinaritra, lay andriany fiadanana, lay silofo sy taranaka Davida. Ianao ny rehetra ary misaotra anao zay Tompo tamin'izay rehetra nataonao. Misaotra anao zay ny amin'ny teninao satria azavana eo amin'ny lalakalianay io. Mangataka zay Tompo mba amelanao anay izotra amin'ny azavana. Ekeo zany raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny ary raha eo petrahana vetivetsika izotra ao amin'ny azavansika. Izotra amin'ny azavansika. Azavana mahafinaritra tokoa. Tongava eo amin'izay siny famindram-po manazava. Mamiratra manodidina atsika andro aman'alina. Jesosy lay azavany zao tontolo zao. Alefaso ry sakay zany desika hira ankehitriny. Izotra ao amin'ny azavany sika. Fahadiovana fahamasina. Azavana mahafinaritra tokoa. Tongava eo amin'izay siny famindram-po manazava. Mamiratra manodidina atsika andro aman'alina. Jesosy lay azavany zao tontolo zao. Tongava ekeo tony ny mpanjakanao izy. Jesosy lay azavany zao tontolo zao. Dia aneno reo lakilosiny lanitra. Jesosy lay azavany zao tontolo zao. Isika rehetra ary izotra ao amin'ny azavany sika. Azavany amin'ny lalakaleako. Azavana mahafinaritra tokoa. Tongava eo amin'izay siny ny famindram-po manazava. Mamiratra manodidina atsika andro aman'alina. Jesosy lay azavany zao tontolo zao. Tsy mahatonga anareo azo aina tsara va zany? Firy ny mahazo aina tsara? Atsakany fotsiny tananareo atao hoe mahazo aina tsara. Tena nanafotsy anareo tanteraka ny fany masina. Aveo anao inona anareo? Izotra amin'ny azavany. Aza mianao izay mety ho inona moa ny azavany? Fanilo ny teninao. Koa dia izotra ao amin'io azavany io sika. Azavana mahafinaritra tokoa. Tongava eo amin'izay isin'ny famindram-po manazava. Mamiratra manodidina atsika andro aman'alina. Jesosy lay azavany zao tontolo zao. Eny tsy mahafinaritra ve zany? Tô tahaka ny tsy atsika faranana izy ty miazona atsika tsoso zao ny fany masina. Tsy tsapanareo ve zany? Tsapako fotsiny fa tô tahaka ny hoe filazantsara mivoadra. Ny ran'ireo mpianatra izay maty noho ny fahamarinana mivoadra io filazantsara ny fany masina io. Lay maty voalohany ho an'io mpilaniny fany masina io dia Jaona mpanao batisa
but he died like a nefa man. maty toy ny olona izy. Then came the Lord Tonga ny tompo Jesosy avy eo, They crucified nomboan'ireo izy. him. He preached that Nitory izy fa ilay fanahy no amonjy ny olona amin'ny fahotana. There's Peter Dia nisy an'i Petera sy Paoly and John the divine. ary Jaona apôstôly. Gave up their lives. Natolotra izy ireo ny ainy mba hampamiratra an'ity filazantsara ity. They mingle their Nafangaron'izy ireo ny rany like the prophets of the tamin'ireo mpaminany fahiny the true word of mba ahafahan'ny tenin'Andriamanitra marina honesty. ho voambara amin'ny fahitsipò. Then they sown seed. Notorany izy ireo vaky Stefanina avy eo. Against sin. Nitory nanohitra ny ota He izy. made them so angry. Nampatesitra azy ireo loatra izy. They dashed his head. Ka nataon'izy ireo izay nahavaky ny lohany. Died in the spirit. Nefa maty tao amin'ny fanahy izy. Gave up the gold. Natolo ny fanahy. And went to join Dia lasa izy nakeny amin'ireo hafa. that life-giving. Dia ireo vahoaka nafony ainy. It keeps dripping with Mbola mivoadratra zany. it's dripping with Eny mivoadra zany. this Holy Ghost God. Mivoadra io filazantsarany fanahy masina io. The blood of his son. Tamin'ny ran'ireo mpianatra izay maty noho ny fahamarinana. Holy Ghost. Mbola mivoadratra ny filazantsara ny fanahy masina io. Listen. Enoy, There's souls under the arm. misy an'ireo fanahy eo ambanin'ny alitara Crying power. izay miantso mafy hoe mandra-pahoviny. The Lord to punish Ny amaizan'ny tompo those who've done wrong. an'ireo mpanao ratsy. But there's going to Nefa mbola misy ihany ny anolotra ny ranony ainy for this Holy ho an'ireo filazantsara ny fanahy masina sy ny fikorinany toy ny njaky. dripping with blood. Mbola mivoadratra zany. Aleluia! Voadra zany. Tiako ara mba ho isan'izy ireo. Izao filazantsara ny fanahy masina zao mivoadra zany. Dia ny ran'ireo mpianatra izay maty noho ny fahamarinana mivoadra zao filazantsara ny fanahy masina zao. I like to go right Eto ampilipitra mihitsy ny tikangano. Amen. how Oh, mahafinaritra zany. to give them. Nanolotra ny rano miainy ireo lalako. There's going to be more. Mbola isy maro ny anao toy zany. Way, it's coming Aza down manahy to showdown for ho avy tsy ela ny fampisehoan-kely. you. Na ianareo hiditra na ianareo hivoaka. They're all filling Mikambanao amin'ny fiombona ben'ireo fiangonana izy ireo ankehitriny ka hiditra ao ny rehetra, vangogo ao ny rehetra. and they're going Ary mbola isy maro ireo anolotra ny rano miainy for this Holy Ghost God. ho an'izao filazantsara ny fanahy masina sy ny fikorinany manadio izao. Dripping with blood. Mivoadra izany. Eny, mivoadra. Oh, aleluia! Mivoadra zao filazantsara ny fanahy masina zao. Tamin'ny ran'ireo mpianatra izay maty noho ny fahamarinana. Mivoadra zao filazantsara ny fanahy masina zao. Oh, tsapako fa tao tahaka ny eo ambony kely ny fiangonana fotsiny fampakarana. Oh, mahatonga mahazoana tsara zao. Eo ambanin'ny rano io ta rehetra. Tanareo, tiany ny fanahy masina ny teny. Ny teny. Zay no fina ny fanahy masina. Hitanareo, ola midiny zany ary makeo amin'ny olona. Manadio ny otan'izy ireo. Manala ny aretin'izy ireo. Manala ny toetra ratsy. Eny, mamo aho. Tena mamo tsy misy toy zany. Mamo ny fanahy. Misy fitiavana mivoaka avy atao boka. Tsy mampaninina azy ireo nataony ny hafa. Efa voavery zany. Eny no efa valo ratsy indrindra vitany amin'izany. Zay olona mety efa nitenina efa nilaza zavatra mikasika ny iriko lasa zany rehetra zany. Voadio avokoa zany ankehitriny. Koa mivoadra zany. Eny, mivoadra zany. Oh, mivoadra ny filazantsara ny fanahy masina. Ny ran'ireo mpianatra izay maty noho ny fahamarinana. Mivoadra io filazantsarany fanahy masina io.
Ola, mahafinaritra zany. Fotoana mahafinaritra toinona ho anao. Fotoana mahafinaritra toinona ho aho. Raha voahomana ny aona amin'i Jesosy sika, lay mpanjaka atsika ho fotoana mahafinaritra toinona. Fotoana mahafinaritra toinona ho anao. Fotoana mahafinaritra toinona ho ahy. Raha voahomana ny aona amin'i Jesosy sika, lay mpanjaka atsika ho fotoana mahafinaritra toinona. Tianareo ve zany? Isika rehetra ary miaraka. Fotoana mahafinaritra toinona ho anao. Fotoana mahafinaritra toinona ho ahy. Raha voahomana ny aona amin'i Jesosy sika, lay mpanjaka atsika ho fotoana mahafinaritra toinona. Toa tsapako fa misy fifoazam-panahy toy ny fahiny ato am-piangonana. Tsapanareo ve fanadiovana sy fanafotsiana toy ny fahiny. Fotoana tsara mahafinaritra toy ny fahiny. Tsy mahazo aina tsara ve nareo? Idera azy aho, idera azy aho, idera an'ilay zanako ny vavony no rem-panota. Andesika hira zany sika rehetra. Hainareo ve zany? Aikio, tonga veto mba hanampy ahitarika an'io raha lany vilona. Ary ny rehetra ihany ko miarah mira aminay ankehitriny. Atsangany fotsiny tananareo ary irao miaraka amiko io ankehitriny. Idera an'ilay zanak'ondry voavono noho ireo mpanota. Omeo azy ny voninahitra ry vahoaka rehetra. Fa ny rany no nanadio ny petina rehetra. Ankehitriny sika rehetra alefaso. Idera azy aho, idera azy aho, idera an'ilay zanak'ondry voavono no ireo mpanota. Omeo azy ny voninahitra ry vahoaka rehetra. Fa ny rany no nanadio ny petina rehetra. Amen. Tsy mahafinaritra va zany? Tanàna fotsy vita perla, manana fonenana aho, lokanga satroboninahitra. Ankehitriny miandry aho, miambina mivavaka. An'ilay tanàna fotsy hitany jaona nidina. Amen. Mahafinaritra. Andesika rehetra hitsangana antenako fa mahazo aina tsara ianareo. Tsarovo ny fivoriana rariva. Ankehitriny tiatsika ny hira ilay hira firavana fahiny tsara fanaotsika. Amin'ny anaran'i Jesosy no iondreantsika. Lavo miankohaka eo an-tongony. Hosatrotsika satroboninahitra ny mpanjaka ny lanitra izy. Rehefa tapitra ny diatsika. Eny ary miaraka sika rehetra eto. Amin'ny anaran'i Jesosy no iondreantsika. Lavo miankohaka eo an-tongony. Hosatrotsika satroboninahitra ny mpanjaka ny lanitra izy. Rehefa tapitra ny diatsika. Anarana sarobidy. Mamre. Fanantenany tany sy fifaliany lanitra. Anarana sarobidy. Anarana sarobidy. Mamre. Fanantenany tany sy fifaliany lanitra. Maraina mahafinaritra toinona. Fotoana mahafinaritra toinona. Andesika hanondrika alohantsika fotoana fohy ankehitriny. Mijere manandrify an'i Kristy sika rehetra ankehitriny, an'ilay mpamonjy atsika. Amin'ny fahatonina.
tiaka anareo raha anome fisaorana sy derazy. Atao ve tompo isaorako tokoa ianao raha nanamasina ny fanahy. Misaotra anao tokoa aho ny amin'izay rehetra nataonao aho. Aoka ny fanahinao hoe ho amiko mandritry ny tontolo andro tompo, tario lalana ome toromarika taio aho. Hoe ken'Andriamanitra ho anareo ny zany fitahizany zay ny vavako. Ankehitriny raha mbola miondrika isika raha lany vilona sitraka ao venanonona vavaka mba hiravantsika.